Soratra be lehibe amin'ny fanontonana zava-dehibe zany. Soratra be lehibe ny ekipa mpikarakara tsy voatanisa fa hatrany Japon misy manohana, hatrany États-Unis, hatrany Dubai, hatrany Chine dia nanapa-kevitra daholo nandray anjara tsara manamarika an'izay tsy haiko izay vola lany zareo tao fa zavatra misy mitra comptabilité stafinay dia tsy fantatro izay lany zareo tao fa nany sakafo dinay an-dalana ara dia misy olona anankiray manaraka anay ino tinareo dia vidina dia any amin'ny compte zareo izy mandeha satria l'IRCR dia partie décentralisée dia tsy mitsabaka mihitsy ny be amin'ny fitantanam-bola amin'ny IRCR diaspora any zareo samy zareo any compte rendu manana règlement intérieur manokana izy. Eo izay daholo ny faritra rehetrarehetra era Madagasikara rehefa mitety faritra izahay dia ny ekipa daholo no mikarakara. Dia isaorana be lehibe anareo ekipa ny teknisiana ny mpiasa ny aina aman-jery tonga manolotonay fa zava-dehibe ho anay toko izay mandeha firy kilometra izay dia mahita maro be eto sotra betsaka eo. Anomboka fotoana tsika satria lavalava ihany le fotoana. Amin'ny ankapobeny rehefa manazava ty zavatra any Madagasikara dia amin'ny adiny enina adiny fito eo. Fa ny ekipa diaspora zany efa micomprendre le route zay dia micompressé nay izy ao anatin'ny 2 heures zavatra resanay. Efa mametraka ihany koa zany zay hoe ny akamaroanareo zay tonga aty zany dia efa manana certain niveau de compréhension dia adapté an'izay le présentation satria misy karazany 10 izy ny niveau ambony indrindra zany dia rehefa miatitra le professeur amin'ny université sy ireo olona manam-pahaizana rehetra dia théorie pure. Ity niveau misy antsika ity zany dia mixte efa théorie sy pratique dia midina 3 izy any amin'ny province dia midina 4 izy any amin'ny dia région dia midina 5 izy any amin'ny district dia rehefa any amin'ny commune izy système frantsay na kely azy fa arakarak'izay misy karazana slide anaky 5 enina eo zany présentenay rehefa mandeha fanotanjona dia hoe ahoana ilay fanovana. Comment intervenir dans un système politique tsy maintsy miza théorie kely itsika fa rehefa aveo tsika mamaly hoe système politique manahoana zany amin'ny ety Madagasikara raha intervenir ao Madagasikara tsika satria efa mba nanandrana ihany tsika tamin'ny 72 nanandrana tsika 91 nanandrana tsika 2002 nanandrana tsika 2009 nanandrana tsika 2025 dia mbola neo ihany no miveriny samy manaiky an'izay amantsika. Dia izay miverentsika théorie kely hoe ny karazana système tokony traité-tsika eto zany ny olona dia miteny gasy rafitra daholo dikany eo. Rafitra ny système, rafitra ny régime, rafitra ny institution, rafitra ny structure, rafitra ny organisation, rafitra ny organisme dia tsy fantatra intsony hanova rafitra dia hoe inona zany ny ovaina. Eto zao zay manazava an'izy hoe système ny resantsika eto dia misy karazana système efatra reo dia ty système complexe ty betsaka indrindra io zany no idirantsika. Système simple moa zany futur prévisible par la définition izy eo développé eto dia un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisée en fonction d'un but. Zany hoe fitambarana élément be lehibe izy io fa misy interaction. Raha ijerentsika zany hoe inona ny théorie azo ampiasaina amin'io dia mampiasa basé amin'ny théorie générale du système daholo zany ny approche eto. Zany hoe ny théorie générale du système io no basen'ny zavatra resantsika rehetrarehetra eto dia ny analyse basé amin'io ny définition de problème, résolution de problème basé amin'ny TGS io daholo. Zay ajantsika amin'izay ny théorie fa any amin'ny fanontany tsika manazava isika koa rehetra lalan'iny théorie zany miditra avy ety ny problème dia basena pro systémique no ijerentsika raha zay manana vision globale isika tsara ihany nova na présentation kely satria analyste teo Banque mondiale nandritra ny 10 taona zany hoe raha donné no resahana dia efa presque mpanandaty eo amin'ny maso daholo ihany ny donné rehetra momba Madagasikara ny indicateur rehetra rehetra zany satria 10 taona no research analyste tao amin'ny Banque mondiale dia noho izay antony izay nahitana hoe misy zavatra tsy mikollina misy eto rehefa manao vision globale satria tonga avy any ny donné any santé tonga avy any ny éducation dia tsy misy interaction daholo zavatra eto Madagasikara fa mandeha sens unique samy mandeha amin'izay reny daholo dia tsy formé l'interaction du système araky ty lazavainy izy reverenety hoe interaction dynamique misy problème io zany tsika dia idirantsika amin'izay ny resaka politique. Raha raisika hoe système zany politique anankiray dia ny atao hoe système politique zany dia fitambarany reto fa misy interaction organisation sociale, régime politique, structure économique natao isika taby
72 dia ty régime politique tsika. Et c'est sûr hoe c'est ce qu'on va faire d'ici peu. Nanova régime fotsiny tsika fa tsika tsy miasa saina hoe misy organisation sociale any anatin'ny système dia misy structure économique. Ny interaction andreo dia mazava hoe ity raha fiarahamonina ity ny tokony ametraka ny régime politique. Ity raha fiarahamonina ity raha itsika rehetra sanatsy mivava misy maty ao ambadika ao ka andeha mangy tsika ny atao hoe raha fiarahamonina dia valider ny culture tsika izy amin'ny tokony indray fitenenana raha mangy tsika zao. Dia fampijery fotsiny tsika dia na mahita olona sola na mahita olona fotsy volo dia tonga dia samy totika ianao mandray fitenenana. Dia keritsika zay ao anatin'ny saitsika ao. Tsy nampianary zay tany an-dakilasy fa misy raha fiarahamonina zany misy organisation any ambadika any zay tokony validena amin'ny système éducatif zay no légitimer ity zany ny système de légitimation des pouvoirs raha vao tsy basé an'ity organisation sociale ty dia tsisy cohésion mihitsy le fiarahamonina sy le régime satria tsy milégitimer tsika ilay pouvoir noho itsika tsy niraharaha ny fiaraha-piarahamonina ty. Rehefa mipetraka ty régime politique ty ny asan'io ndray dia misafidy structure économique zany hoe mametraka modèle économique izy mba ahafahana mamela le fiarahamonina dia boucler la boucle aux vazaha. Zany hoe ity fiarahamonina ty mametraka ity régime politique ty misafidy structure zay nanaovana politique, zay nanaovana idéologie, zay nanaovana hoe zao ny fomba ataonay ametrahana structure économique mba hanana fiarahamonina profit. Raha vao tsy mifandray ny terme zany dia maty le définition hoe ensemble d'éléments en interaction dynamique. Misy interaction be zany hoe zavatra zao. Fitiantsika mety veto no tantara zao tontolo zao. Tantara zao tontolo zao dia namitina ny Aristote azy système anankena ihany misy eto ambony tany. Tany voalohany positif dia de dégradé ny définition ny Aristote. Ny voalohany dia ny monarchie. Olona ray no mitondra, izy manao lalàna, izy ny exécutif, izy daholo rehetrarehetra dia mipinety tany amin'ny voalohany raha olona enina dia mitondra. Ny problème dia mety ho lasa daly ozy. Rehefa lasa daly dia mba tirany ny système na tirany mitondra. Dia nanomboka mipotra ny eritretra hoe tsy mety tsony raha olo tokana fa leo tsika tsofoka amin'ny aristocratie. Olombitsy no mitondra, les élites no mitondra tsy mbola mibady ny vahoaka tamin'izany. Rehefa bady le vahoaka dia ny aristocratie ity no mety. Et fa ny problème ny aristocratie vadika négatif io rehefa mandeha ela dia vadika oligarchie dia lasa olombitsy indray no migoaka ny ariary manontolo. Dia mipotra ny idée hoe tsy mety tsony ny olombitsy fa andao le vahoaka mihitsy no hitondra. Pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça ce qu'on appelle démocratie. Et les démocraties le vahoaka mihitsy no mitondra. Impossible nefa démocratie hoe tsika rehetrarehetra miara-mitondra dia miara-miditra brotsika izy tsony le hoeta. Izay nipoiran'ny système électoral hoe ahoana ny légitimenan'le olona amin'ny alalan'ny démocratie izay nipoiran'ny élection. Dia ny problème démocratie ohatra ny rehetrarehetra ihany ny monarque raha mivadika dia lasa tyran. Ny aristocratie lasa mivadika dia lasa oligarque. Fa rehefa lasa mivadika koa le vahoaka ka lasa daly dia lasa gouvernement de foule na oclocratie no iatsona azy. Anjaratsika am'izay zany mijery hoe ao anaty démocratie itsika sa anaty oclocratie fa itsika mahavita manendy olona miaraka eo daholo olona rehetra dia endasina amin'ny afo le olona dia tokony ametraka fanontania zany tsika hoe démocratie le ny abondesiny maro sa efa oclocratie le misy ao amintsika. Zay efa mitinany Aristote azy fa gerena mponkany Madagasikara dia tokony misy système électoral zany manelanelana le fiarahamonina légitimer le pouvoir. Le régime politique, et le régime politique manao choix modèle économique. C'est mbola tsy misy teto amitsika. Dia le modèle économique mametraka structure économique dia mazava le distribution de richesse rehefa avy eo au profit amin'ny fiarahamonina. Rehefa tsy misy zany rehetrarehefa dia maty le interaction dia mikorotana fiarahamonina dia mikorotana politique satria ny olana rehefa tsy fiarahamonina mametraka le régime politique dia hitasika eo toy. Ny olana nefa ny loi électorale atsika, code électoral atsika dia manjara ny propagande ao anatin'ny 30 andro ao anatin'ity lalàna ity. Loi organique 2012-005 mametraka fa ray volana ny propagande ao Madagasikara.
Ny tena resahana dia zao système électoral zany io no ahafahantsika ny légitimer ny mpitondra antsika. Ny indice de l'éloignement nefa navoaka ny Cornell Université vaky tena de vice-préfet Massi Dorosy dia nametaka hoe pour rejoindre un district il vous faut 3 heures minimum. Raha au plus proche dia le plus éloigné mandeha 21 heures ianao zay vao tonga ny district. Dia raha anao simulation vetivety zany dia Madagasikara manao propagande efa Antananarivo any voalohany any fahavalo tsika zany azalentsika rehefa any fasily any tsy any fafolo tsika raha manao axe aloha tsika zany any fatelo amby folo tsika vao afaelana amby folo vao ambily be lalana ray andro dia district ray andro propagande resahana eto dia lalana ray andro district ray andro dia lalana ray andro district ray andro au bout de 30 jours faritry ihany vitanao. Même pas une province satria mbola tsy ao anatin'io ambily be, mbola tsy ao anatin'io ny tsara tanàna, mbola tsy ao anatin'io ny soalala, mbola tsy ao anatin'io analalava, mbola tsy ao anatin'io be fandrina, mbola tsy ao anatin'io mandry tsara, fa iny axe fotsiny route nationale fotsiny hira. Dikany impossible asa mieritreritra na Madagasikara tafavoaka zany raha io système électoral satria le système de légitimation du pouvoir mihitsy no problème dia japin'ny olona io système io satria verrouillana zany système io dia mijapy am'izay ny mpanambola hoe ndao ary ny financiera ny élection dia on va créer avy eo récupérer fotsiny izy dia mahazo manofy am'izay zany manomboka eo rehefa tsy metaka mpitondro ka itabataka fotsiny hoe tsy mety ny atao mpitondro satria izy mahana patron dia mahazo manofy tsika manomboka eo azany Madagasikara mandroso zany fa tsy izy zany pour visiter Madagasikara simulation LCR raha manao style rally tsika dia mila 45 jours ny teny Madagasikara dia za tapitra le 30 jours manao rally sy propagande tsy miresaka nizaniza fa miteny Madagasikara manao rally 45 jours raha en tant que voyageur ianao zany hoe mandeha dia manao pause kely mba manao ombely tsy akoho dia mba misy imprévu kely dia manaraka météo eo zany hoe tsy afa mampita le bac fa niakatra ny rano ohatra il vous faut 55 à 65 jours. Fa raha tena andeha ianao zany ka mba scénario explorateur ohatra ity Madagasikara dia mandeha 3-4 heures par jour ianao dia mba miresaka kely amin'ny olona dia manazava ny hevitra ao dia mba maka sara il vous faut 90 jours. Impossible zany raha le code électoral teo ny ahafahana mandresy lavitra boaka malagasy noho izany tsy maintsy mivarotra fananantsika raha tia petraka eo amin'ny fitondrana. Nefa nametsika ny tafordafainy tena mivarotra moronanga fiara solar fiara fongo tsy tampela dia koa nomero PMB safiran'ny lava revisiona volamena volamena betsika volamena mananja tsy toizana antsony reo efa lafo reo nakany posina reo reo tsy sinary azy satria zay nitakana rehefa mamatsy vola zany mamatsy propagande dia nitanjona dia hoe monopole andreo produit reo ary contrat attribué an'izay olona nanoana zay lojikiny ary avantage fiscaux ho an'izay olona tafiditra ao anaty réserve dia tsisy mandohitra zany zay nanoana propagande dia azakaka atsika raha ohatra ka miamilatsaka zay réalité misy fa zao tsika hiditra am'izay ary hoe kosa ty zany ty raha-piarahamonina ty tsy afaka mametaka ny zema politique satria ny système électoral maty dia samy manao zay dany tsibony fa maninona am'izay deo zay rehefa tsika fiarahamonina ny fiarahamonina tsy ny raha iny hatram'izay rehefa tonga ny fotoana fanovana satria mieritreritsika fa rehefa manova régime dia hoe hovay fotsiny ny toetsaina zay zao tonga ty zay no zany tsy manaja passage na piéton zany any Madagasikara zavabe fa rehefa tonga ty zany tereny menamena sy maitsomaitso iny fa ampidirao zao zay mivaty zay vahoaka manditsika tsy maintsy ianao zany tereny le rafitra na ty na farany adala zao na mamo aza dia acceptenao le rafitra rehefa ino ny rafitra sinon vita ianao no zany deo zay rehefa tsika mahatonga ny fiarahamonina io tsy capable manaja lalàna tsy capable manao ny anino ao anaty fiarahamonina anatin'ny firenena io araka ty fanazavana peut-être sécuritaire anatin'ny atao hoe système système méthodologie dia izao any cycle de régénération culturelle raha ny tokony hoe izy araka ny teniny dia ny culture no ampidirina anaty système éducatif dia ny système éducatif atao mise à jour dia mamoaka culture numéro 1 zany hoe ampidirinao culture ampianarina
dia atao misy azoro iny dia zay vao manaraka ny toetrandro ilay fiarahamonina avy am-pazamena izy za zao sy ana avy any matona zaka fanazana olona ny aminay gisa vao tonga ny aminay nara dia c'est sûr et certain amonay gisa na tsisy aza fomba fiteny sy anaka hoe tongava mamangy fa aza atao volana marsa fotsiny eo zay sahirana dia gisa ny fandraisana ianareo fa misy olona nefa fady gisa ny matona zaka raha tonga anareo fanokanina le olona fa manina nareo fady gisa dia nitantarako zareo hoe ny ray aman-dreninay nisifika atao anaty lavabata amin'ny andro fanjanahantany dia nanero le gisa dia traty izy mianakavy no zona ny taranako hoe tsy mahalina gisa tsony nareo fantaina mipetraka zany fa niserosero hoe adoso le gisa be zay dia efa mamalytsika eo tsy adoso ny gisa zay da eo raha vazaha efa lasa no izany ndaotsika anova culture dia miova ny culture zany vita mizazo après recherche nisy zao covid ohatra anankiray faharoa ny gasy tsy mandoro faty ny gasy koa nefa tsy manaiky ovia faty raha sanatsika maty tatia tamin'ny fotoana covid vous avez deux choix hodorana za avy lovia ty tsy manana soa nareo dia voatery nareo manao izy azoro culturel hoe ndao tidorana fa tsy maintsy mody tamirazy na hoe efa mety amintsika amizay le via faty dia soa izy zany hoe misy izy azoro culturel ao anatin'ny loatsika ao zay tsy misy tao anatin'ny système éducatif atsika dia ny culture rehetra rehetra tsy nampianarana dakilasy tsy nampianarana ambolo vary ny tsianaka na dia misy vary azao tsy nampianarana ambolo vanille anesy vary tsy nampianarana ambolo kafe tsisy école mampianaka kafe ny tsy mbola tsy manana noho izany tsy mahafantatra ny rena misy eo izy raha misy anankiray aminareo mba mahalala ny anaran'ny fokotany mba meo anao hoe aveza ny anaran'ny fokotany hitanareo Madagasikara satria tsy nampianarana tsisy malala zany ahoana ny vinambo manarina ahoana ny viny itaosy dia no mihitsy itaosy tsisy mahafantatra an'izay tsika zay miprofo fa tsy nampianarana tsika ny culture tsika rehefa tsy nampianarana zany ny culture dia banga am'izay ny sosa ao anatiny atoatsika nampianarana tsika dia zavatra diso azy ny tena olana dia zao mba imagine zanak'ilay telo taona isaka mihinana anana ohatrany dia teneny izy hoe enakosoa ny anarana isaka mihinana anana dia enakosoa ny anarana tonga dimy taona izy midana an-dakilasy hitantarany namany am'izay izy hoe leo enakosoa tena azonareo an-tsaina ve mety comprendre anazy hoe fiarahamonina tsy micomprendre le olona ka rehefa diso zavatra ampidirana anatin'ny système éducatif na tsy ampy dia miteraka problème be satria tsy azo atao misy azoro le culture dia culture malany daty no forcénao ampiasaina dia raha tsisy misy azoro dia lasa dala ny olona ohatra ny telefona rehefa tsisy misy azoro dia mitapy ny ordinateur rehefa tsisy misy azoro dia mitapy dia ny olombelona koa zany rehefa tsisy misy azoro culturel dia mitapy satria atao hoe culture dia fambolena ny agriculture dia fambolena zava-maniry ny pisciculture raha dika motago dia fambolena trondro ny apiculture dia fambolena tantely ary ny culture dia fambolena olona itsika zany tsy namboly olona noho izany aza manantena vokatra olona dia le olona misy am'izay ny problème ao Madagasikara ny système éducatif atsika zany raha atao résumé ny système éducatif atsika dia zao any tableau de bord système éducatif atsika 23% les de blanc, 63% de salle, mauvais état, 36% de femmes non subventionnées, 75% de personnel d'éducation non qualifié. Il y a des gens à Madagascar, un système éducatif, un programme et parce que la culture de ni appui l'état, zéro, on a un système éducatif. Dia manome tsitsika avy eo le gaso tena ratsy be mihitsy satria io ny zava-misy dépense amin'ny budgetsika ny éducation comparé amin'ny tontolo zao norme internationale 20%. Ny tsika système éducatif tsika ambany ny dépense makany amin'ny fampianarana noho zany tsy afaka nanantena olona tsara zany tsika ao Madagasikara ny absence an'ilay mise à jour culturelle dia miteraka perte de mémoire collective. Tsisy mémoire zany tsika io, tsisy mémoire collective. Dia ny éducation tsika tsy connecté amin'ny réalité. Dia recherche tsika tsy misy vokany ankoatran'izay ny résistance au changement.
Ninona ho ataonareo a Madagasikara miresista io olona io tsy anaiko vany ka roasonao mivatra efa maro fiovany zao de misy miresista na manao mety azy anao de fa sura fa tsy maintsy isy olona nompo anao eo satria zay de foanay mise à jour culturelle zany zany tsisy démocratie mandeha ho azy zany fa tsy misy culture tsy misy éducation civile tsy misy ninona fa tampona daholo ny dôme rehetrarehetra ho an'ny Madagasikara asa olona am'izay rehefa tsika hifidy elira olona anankiray tsika ao anatin'le population supposé hoe misy baolina io a tamin'ny terminal maka voalohany tsika mavo maka faharoa tsika mavo maka fahatelo tsika mavo tonga amin'ny fahasivifolo tsika mavo conclusion baolina inony ao mavo maka mpanao politique tsika adala maka faharoa tsika mbola adala ihany maka fahatelo tsika mbola adala ihany conclusion tsika tonga amin'ny fahasivifolo olona manao anany ao satria démocratie tsika représentative dia esantontsika reny fa reny fotsiny mba miseho télé fa tsika rehetra ny problème reny fotsiny mba miseho télé maka manao gazety anao vadika maka faharoa anao vadika tonga any fahatelo vadika tonga any fahasivifolo anao mbola vadika ihany population ina zany ao fa marika dia zay misy problème de fond io fa tsy ajanona ny resaka politika izy raha manao an'io aléatoire mantsy ny fifidianana zany supposons zany hoe aléatoire io de processus aléatoire mangalatsika le olona ao zay mivoaka ray mpampamolana anaty katsaka azo fitenena de tsika rehetra rehetra io vavany avokoa rehefa tena venana izy any le problème no zany maty le raha-piarahamonina de raha-piarahamonina mantolo zany ko satria tsy ao ty culture ty tsy ao l'éducation tsy ao ny recherche maty raha-piarahamonina vokany afaka mitraka régime politique ave io raha-piarahamonina maty tsy mahazo manofy am'izay tsika manomboka eto hoe ho tafavoaka raha ohatra tsika ka tsy hitodika amin'ny fitsaboana ny fiarahamonina ity ka amin'ny alala politique fotsiny dao vaina ray législatif dao mamboarina ndray zao maka docteur ianao ao anatin'ny sivifolo tsy maintsy mahazo antoka anao fa misy adala maka mpitsabo anao na maka mpampianatra anao any amin'ny hôpitaly ianao de docteur mihitsy manotra anao fanafody na tsy anatin'ny aretinao ara de inscriveny ao hoe ty misy fanafody ilanareo ty satria hitsabon'olona marary ambadika reny raha izy le mpampianatra mihitsy no miantso anao raha teo afaka iala de mandoa vola ty roa zay makany amin'ny sehatra hafa ianao any amin'ny fitsarana tsy resahako tsony telo zay makany amin'ny sehatra fanana tany ianao de niazava mikarakara tany a Madagasikara fotsiny zavatra hafa atao raha mbola tsy mimba amin'ny procédure fa efa vonona moa zany anao fa vonona isaka rao izy fiterenany talora de mba lefa so ny vola fa ranomaso ianao lafo daholo ny tanimbary sy ny ombonao vao mahazo tany kely zay zava misy ny zany politika tanteraka fiarahamonina io de hitatsika ny régime politique rava zany tia rava tsy misy interaction koa le ao anatiny rava koa le raha-piarahamonina raha fika politique indray de misy eno anaky telo ihany ao anatiny hoe législatif système judiciaire système exécutif io législatif io zany efa mazava be fa ny population ozy nareo te dia reo no mandeha fidy député échantillon de mieritreritra nareo fa azo député nilay be de tany de gaulle izy misirika olona tany belibe izy mandaka be ny tanàna tany olondala misy nanonona volamena député nresaka de rehefa alainao ny échantillon de député de afaka mitire conclusion kosa fa aminareo ile vahoaka noho izany io législatif io zany faibleny rehefa milatsaka fidina raha teo io amin'ny mampisolo vava azy rehefa maka mpisolo vava ngera olona ka de ilay mpisolo vava no mahazo vola zay izy de anao miantoka vola io système atsika io le mpisolo vava ndray no miantoka vola sambatsika zareo nasena mando 100 millions mba hisolo vava atsika de onkoroa hoe tena mba hisolo vava anay tokoa nenao nefa izy nangany milliard hisolo vava atsika ara misy avoka olo zany nareo mba misy avoka nareo mba manatona nafa fa tsy mando vola tsona zany efa maka avoka fa le avoka nzay no mando vola zay système misy atsika io de niantoka ny volany avoka atsika rehefa ilatsaka de exécutif ihany niantoka ny volany nisy fotoana aza teo asena mandocation lafo be ny mpanao politique ilatsaka député de neny fitondrana tsy mandocation
rehefa anontanianao le député hoe rovinonareo récupérer ny caution-nareo satria lany le candidat zay nge tsy nandoavy tamin'ireo zany ohatra any amin'ny trésor rehetrarehetrany zany falsifié dossier daholo hoe ty misy reçu nefa tsy miditra volam-panjakana koa zava-tosaka zany zany zay le système misy noho zany faiko ny député io a na ny sénateur andao io ajerevatsika le soroko mianarana so le dadatonareo reto ohatriny ankaberan'ny sénateur anankiray paroay 54 millions d'ariage olona ray isam-bolana ary mambany bon de caisse io fa tsy mijanona hoe pakarta tso fanay zareo espèce mihitsy de mataoko kazanareo midina firy volana ny tomobilinareo anatinay andro zay le tonga teny zany hoe raha ahodinareo ray atao anazy ny tomobila tsy laninareo anatin'ilay volana asa mety zay le question satria 54 millions d'ariage io karaha manam-pampianatra dika kosoranjaka tsy possible mihitsy zany matavavoakatsika io législatif atsika ary tena nampileta amin'izy a novembre 2024 ny daty eto sosa trésor public de zare tsara fa ny mpanoana ny fanjakana ambonimbony miazy carburant zany zareo zany mandehandeha kokoa noho ilay mpanoatra raha miavokely anatin'ny institution de iny carburant 5 millions d'ariage zany io naantana zareo fotsiny asa de samy hafa ny avantage satria ty mpanohitra de ty mpanoana izy nanao an'izany lalàna zany zany le législatif atsika zany de tena entre parenthèse mbola misy ilana azy zereo tsara fa ny appel rehetrarehetra izy fa misy whatsapp etrany 2009 zany hoe tokony manao mise à jour tsika any finance publique na any de tsika afaka manao appel any telegramme any botim inona daholo signal azo anaovana appel presque gratuit misy connexion daholo ny bureau-mpanjakana fa mba zareo hoe dépense ny crédit téléphonique amin'ny assemblée nationale 720 millions d'ariage milesaka zareo zany hoe mandany resaka eo amin'ny ray taona io anatin'ny tapakandro rehefa ataonao mikazy de mety miresaka ray taona izy ray andro apeprès zany tena tenenina de hoe tsy nanao mise à jour ny finance publique izany tsika fa midofotra finance publique io satria tsy manaraka ny évolution technologique koa hoe mba miconsidérer hoe efa misy connexion daholo ny bureau-mpanjakana tsy tokony isy motif ana crédit zany ntsony ao tsy zany izy manao an'izany lalàna zany iny finance publique atsika tsy connecté atenao raha mandeha tany aminay zay ticket ray fotsiny midirana bus dirana train connecté zany misy lien ao anatin'ny système tsy afaka mitriqué mihitsy ianao carburant zany tsy resantsika tsony carburant ny assemblée nationale zao assemblée nationale la différence en source eto 30 milliards ariary carburant zareo vao zay fotsiny raha itety Madagasikara anao mbola tsy lany tsy laninao zany anao vinony makaiza zany revola reché normal zany zareo raha ohatra ka miaro an'io institution tany amin'ny commune rurale zay a le mitety faritany io de mba anantany le veritany mba meonao budgetnao azafady raha azo presque izy moa zany mana informaticien izy fa manoratra amin'ny tanana de ty ny informaticien de 110 000 ariary karama de secrétaire mandray de mampilosy fitinjato sy telo arivo ariary par jour zay système misy atsika de tsy mety manaiky zareo hoe ovainy système io a misy mandray 7 arivo ariary par jour 8 arivo ariary même pas 1 euro par jour de miankina amin'ny famokapo sisa normal nakeny olona raha nanao corruption fanainina zany ilay corruption tena tenena de hoe législatif atsika io a tsy mitondra makaizy io fa mato azy ny système judiciaire rehefa faible la législatif satria manao intervention le député reo azavay matampolo diary ela fa aveo miresaka législatif hoe inona moa zavatra mitsango ao amitsika karaha tsy tribunaux tsika carte judiciaire Madagasikara io après 1960 46 tribunaux en 60 ans zany tsika mahavita efapolo afaka roapolo am'zato tsika mety tapakatra valopolo afaka valopolo am'zato foana aoriana amin'ny falefatena tsika zay vao fiadina tribunal era Madagasikara amin'ny invitation saratsika 3-4 magistrat pour 100 000 habitants sosa conseil supérieur de la magistrature zany misy magistrat telo ao itsika ray etsy ndao aisorona siviana fa tsika ray alina ihany manana fera amin'ny justice ray alina tsika milahatra eto ianao zany lalana fa ray alina
misy olona sivy amin'ny sivifolo sivinjato sivy arivo eo alohanao olona telo ny servirao ahoana anao koa misasatsy anao azony tsara velatsy anao rakoranana leo forcénareo na tianareo na tsy tianareo raha io statistika io avec 925 na sisy raha tsika 2018 raha io statistika io tsisy lalana tsy afahanao manao corruption zany tsy maintsy mety mba imagine hoe visa nao ny passeport nareo tsy maintsy lany tsy maintsy hody a Madagasikara manana problème tribunal tsy maintsy hody aty fa nentsika asa nareo le lalana faray alina mbola misy sivifolo sivinjato sivy arivo alohanareo za maiky lany bieko say lehibe fanao vitateo ny système judiciaire atsika dia noho zany fa efa ny système judiciaire atsika io tsy afaka mandeha manao iny zany isika tsisy lanan'io zany pour le moment dia tsy mahavita nin'iny io fa raha any maro atsetra ianao any mananaravaratra ianao manangalatra koa dia any maro atsetra ianao tsy aray 150 000 ariary frais aller retour 300 000 ariary pour mety izy pour gagner mety izy amina procès na akoho dia vidile akoho ray alina laninao telo hetsy mbola naharika raha avocat ianao minimum 10 hetsy valy hetsy zay dia raha ohatra ka mbola miandry le dipisarana raha mitely le tara raha pisaka no biako manofa chambre ndray anao miandry ray laninao le tapisa efa mba courage anao zany ndandry tapisa mety mba iréussir angamba voaka aveo le izy nanindry vola le adversaire momainy no miaraka amin'ny akohona ray alina ny zany tsy ilaina ntsiny mamboly tsy ilaina miompiny fa tsisy aro anao eo dia miteraka problème hafa zany rehetra zany maty zany système judiciaire io maty ny exécutif maty ny législatif fa meko madame Claude Abevery fitenena nazavany ilay législatif satria ina zavatra mitranga ao Madagasikara. Ity zany merci président. Ity zany ohatra hoe karazana exemplaire iray tamin'ny fanazavana teo ny conséquences les zavatra misy zany au niveau législatif. Misy betsatsika mahalala ny momba ny SIAD zay zany no exemple oekonareo eto mahafehy ny tsy fehezana anti-rafity. Ny SIAD moa zany des crédits d'investissement destinés à l'appui au développement. Izy io zany efa dispositif anisy tamin'ny andro atiraka fa ny voatra zany izy 240 millions d'ariary ny montant n'izy io zany namena ny député hoentiny anatsarana ny collectivité territoriale ohatra ny antsika ny commune ny district sy ny rehetrarehetra. Amin'izao fotoana zao zany izy io dia ny député mihitsy no manana ny etapombola dia izy ndray no mandeha midina any amin'ny maire be tanàna manontany lasa be tanàna izay mireprésente ny exécutif no manontany indray zany dia hoe inona ny mahazo an'ity tanàna ity. C'est l'inverse de séparation de pouvoir. Izy député tokony hamoaka lalàna araky ny etaetan'ny olona any amin'ny faritra izay représenteny no ndray mandidy ny fampiarana ny fampivoarana ny faritra io au lieu de laisser ça à la place de l'exécutif. Dia inona zavatra mitrano tia article 3 vakiako bebeny izy le projet à financer par le crédit d'investissement sont définis par le ou les députés, selon le cas, après avoir requis l'avis de maire à titre consultatif. À cet effet, des réunions de consultation sont tenues sous convocation de l'ordonnateur. Vous avez deviné qui est l'ordonnateur? Le procès-verbal de réunion est joint à la proposition d'utilisation du crédit. Ny député zany tokoa izy ny lasa mpanjakabetany dia any amintsika no mandeha raha misy problème na circulation hoe tsy mety tetezana ity dia député manapaka an'io hoe mamboarina le tetezana.
manana problème tsika resaka faranatany any amin'ny niveau communal io la district dia milahatra any amin'ny bureau député hoe tonga izy io fa efa tapitra ny fivolina any Antananarivo dia milahatra ao bureau tsika hoe hitady vaholana any amin'ny député satria any ny vola any ny fanapakevitra misy koa raha ohatra hoe lasa pôle emploi mihitsy izy tsy manana asa zanatsika nahazo licence tany fianaratsoa dia any amin'ny député mba hoe ty CV-na ity firy ny député tsy nanome asa olona satria any any ny tapim-bola lasa vambongo any aminy zany ny fahefana amin'io fitantanam-bola sy amin'ny rafa amin'izao io zay momba ny alcoolès avelako président magneno clé. Niona tamin'ny parlementaire Suisse, niona tamina député vitsivitsy tany Suisse, mba te comprendre le fonctionnement des systèmes. Dia tena tout à fait l'inverse zavatra mitrangalintsika ary dia memezy izy ny tantaraka zao le nataonareo aty dia mehezana misy koa sara dia ohatrany lasa tena tsy fimehezana sisa zany le fiaonany aparansa ty rehefa jerenao ny olona zaho hoe tsy tianao exécutif zany tiako mipetraka ato anatiko foana zany hoe contrôleur za ny anitsika ny député no contrôleur zay zava-misa vokatry le système zany karaha mijery système exécutif atsika vokatry zay satria tsy misy contrôleur zany ary Madagascar ça n'existe pas ça n'empara ça n'a jamais existé dia raha mbola izao tsika dia ny système exécutif atsika raisitsika fotsiny administration Madagascar tsy misy adresy tsony ataona hoana mampandroso tanàna tsy misy adresy hatramin'ny 90 nakatia rehefa mandeha convocation CPE Cisco dia anao nibaka anazy zany ty dia convoque raha izay tsy vala satria tsisy tsony ny adresiny tokantrano efa najanontsika fotsiny zao tsy fantatrena n'inona dia najanontsika amin'ny processus ny adressage dia tsy misy loatra antsony ao Madagascar zany satria may zany tranonareo Madagascar dia faut attendre que le fumier soit un peu plus haut c'est au fait ni le trano may satria raha anoro anao zany dia antany pompier vao affecté ny fapimaly aiza ny tranonareo eo amin'ny pompe dia mitsoka kely kavarana dia mitsika lalina zay dia ao misy taxifone raha andro alina ianao zany sanatika misy manafika mampamangy tsisy sécurité tsisy nony zany mato azy ny administration ny pompier mato azy ihany koa ny gendarmerie sy ny police mbola tsy ary misy trano may ka tonga aram-potoana ny pompier zay fotsiny mbanyle izy satria ny route nationale atsika aza tsy mandeha araka ny tokony izy isaka mame adresse zay ty dia mian'olo adresse roy zao dia mbola mitady roy aloha anao lalana atao référence rehefa ame adresse nefa ny lalana any antsika tsy misy chronologie hoe manahoana fa midina route nationale ny sety reo ohatra makany fanafianaratsoa dia vily ana vangaindrano anao tonga dia 25 makany manakary dia vevele tonga dia 12 dia tonga ny manakary anao 12 dia mitady ny 13 anao ay ny 13 dia mifaritra atsimo ty dia midina ambanimbany anao dia 10 après 13 10 dia aveo mitady 9 anao adia mifaritra mefana ty ndray 9 dia akaiky ny 9 hoe 55 route nationale aleo dia ametraka adresse ary anao zany dia hoana ny atao amin'io tsy mbola nisy nametraka an'io koa zany atsika hoe mamaramaratsi zany mahita carreau ianao ka rehefa mandeha route nationale atsety fivilina voalohany 71 72 73 dia repérable zany adresse ka manonona hoe 7321 dia zay aina sety nikisaka troisième éducation dia aveo deuxième dia aveo première io le trano tsika tsy manana zay adresse zay ahoana am'izay développer hoe pays tsy misy adresse vao manoratra taratasy anao dia adresse mipetraka ao a Madagascar nefa tsy misy le adresse mbola misy administration valable le zany tsy administrable koa ny pays io raha ohatra ka politika fotsiny amahatsika io fa tsy amahaza problème zany firesarotsony ny état civil samy efa mampisofra amin'iny kosa na fa tsy normal raha ohatra ka mbola tsy misofro nareo mbola tsy normal nareo raha ohatra ka izay satria anao raha ka copia ka teraka tamin'ny toliary anao nefa avy any déco verna toliary obligé anao verna toliary dia raha avy any déco anao makany toliary 1 million $, frais pour une copie d'acte de naissance de 1000 $.
fiaran-tany. Dépensian'ireo arary ianao azahoana le copiena milariary. Ina no atao amin'izany raha politika ny intervention-tsika. Fa tsy miditra au fond le problème mihitsy sika. Ny administration territoriale-tsika optionnel critère na hoe raha ho an'ny tsara tanàna ianao ty zao tsara tanàna ato. Na maneva tanàna ty tsara tanàna ty. Fahatany mahazaka io. Fa raha hitsofoka tsara tanàna ianao dia avy ety ambany mahazaka ianao no hitsofoka avy any. Zany hoe miditra province Tamatave ianao. Izay hoe miditra province ny avy Antananarivo, mandaha Antananarivo, dia mandaha province Tamatave. Zay vao tonga ny mahazaka. Raha ohatra ianao karakara taratasy averina mandeha izy. Raha ity tsara tanàna ty zao karakara taratasy normalement ho an'ny mahazaka no karakara taratasy. Zay province misy anazy. Tsisy lalana nefa makany fa anarany fotsiny sary io. Fa ny lalana makany mahazaka raha tsara tanàna dia miditra mahatonga zaka. Izay ho miditra Antananarivo, izay ho makany mahazaka. Mandany province aroa ianao. Ohatr'izay koa Morondava. Morondava zao raha jerevantsika eto dia province ny Toliara. Fa raha ho an'ny Toliara izy allo mitatsiana voiture fotsiny. Dia miditra Tsirabeno izy. Aty lalana makany ny areta tafizy Tsirabe izy dia mandany Fianaratsoa, izay izy makany Toliara. Zany hoe mandany efitran'olona roa ianao vao tonga midosinao. Raha misy andrakarakaraianao ao. Zay la administration territoriale atsika découpage reo misy tantarany koa ho azo avy atsika rehefa avy eo. Ny chronologie de traitement du dossier tsisy intsony à Madagascar. Ka hoe numéro 1 traitena voalohany fa tsy manam-bola no traitena voalohany nefa no vavony no référence tsara indrindra amin'ny administration. Zay tonga voalohany no levony vavony fa tsy hoe ratsiratsy le anana dia akisaka aloha. Dia alefa le anomby dia rehefa tsisy hoanina ntsony ao anatiny ao zay vao ampidirina le anana. Ka aza sanatria tafiditra any am-ponjaka ka tsisy manaraka ny dossier-nao hoe ity le dossier. Mampamangy ianao. Anao roapolo taona satria tsy manana réflexe ntsony ny tsara hoe ity dossier ity tokony mandeha. Fa zay manao intervention sisa no mandeha. Maty zany ho administration-tsika. Dikana raha fitirina, maty le raha-piarahamonina, maty le rafitra politika farany, manao hoe rafitra toe-karena. Rafitra toe-karena, population-tsika répartition par niveau d'instruction, 33% sans instruction. 52% niveau primaire. Au total, 85% ambany primaire. Fa hiditra métro aty ianao, na hiditra aéroport ianao ka tsy mahay mamaky kely, baibay ianao. Mbola tsy miresaka langue aza zany. Baibay ianao zany rehefa tsy mahay mamaky kely. Satria tsy service administratif intsony ny aéroport, fa ianao no se débrouiller eo. Tsy possible aloha zany manao gasy. Zay no tokony azy manofofo any an-daty. Dia vokatra zay nefa raha jerevantsika structure ny économie, PIB par secteur, ny secteur primaire tsy mitondra ao anatin'ny PIB. Zany hoe olona 5-valopolo tsy mitondra ao anatin'ny PIB, fa ny olom-bitsy no mitondra ny secteur tertiaire satria 20% no secteur primaire. Zay tsy mitondra ny inona ao anatin'ny toe-karentsika. Tsy manao ny inona zany 20%. Tsy raha iny fanjakana io satria ny budget-tsika 5% ihany alloué amin'ny agriculture sy ny élevage raha budget. Moyenne en 20 ans io dia reo pourcentage. Protection sociale 0,6% ao anatin'ny budget-tsika. Ny agriculture 5% ao anatin'ny budget-tsika. Dika zay tsy miasa saina amin'ny fanjakana dia vokana satria tsika tsy miasa saina amin'ny resaka hetra. 85% zany efa presque tsy mandohetra secteur informel nefa tsy andanitsika vola raha ara-tantara tany 1960 tsika 6% ihany ny fanampiana avy any ivelany, 70 tsika 7% avy any ivelany, 80 tsika 9% avy any ivelany, 90 tsika efa miakatra 26% avy any ivelany, 2000 tsika 48% fa matsiam-bola avy any ivelany ao anatin'ny totalim-bola fanjakana io. Ary 2010 tsika 54% avy any ivelany. Amintsika miteny zao 67% budget avy any ivelany. Entreprise ndresaka eto. Any olona 65% ny action, 67% ny action, atsika ny 32. Anisa zany Madagascar. Miara-manaiky zay. Rehefa mbola tsy contribuer tsika fa mieritreritry hoe misy actionnaire majoritaire
dia zay ataon'ny actionnaire ao izy manapa-kevitra à titre en action io gasy tsy miparticiper an'ilay entreprise ka ny système politique aby Madagasikara fa efa fantatra le daholo ery izy amin'ny problème rehetra zany afet fa mampatsiahy fotsiny afa tsy hoe za akory namorona teto nizavatra resaka raha ty tsy zavatra miforonana iray aza fa araka ny teny Aristote hoe tsy misy système politique universellement meilleur en soi fa arakaraka ny valeur ny inona ty izy arakaraka ny peuple na ny vahoaka installer ny système ao anatinao mentalité ao anatin'ny mœurs ao anatin'ny degré de développement civil karaha nao copie-coller tsika ohatrany nataontsika hatramin'izay dia mazava ho azy tsy andeha zany io raha hoe donc tsika mahatsinana nandeo tsika anandrefa dia aninatsika maka modely ao ihany tsika aloha azo antoka aloha zany fa isaiko direo aloha izy raha miaraka amin'ny pouvoir dia nametaka ny phrase izy ce dont nous avons besoin dans ce pays c'est de faire en sorte que si le diable lui-même venait à gouverner au Ghana, certaines procédures, certaines pratiques l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. C'est le système unilatéral. Ça non a dévoilé à ça aussi. Entre parenthèses, le dévoilé, vous êtes mis de ce que vous pas. On va prendre le cas de mon nom, c'est marqué, c'est déjà. Quand on dévoilé, c'est tout ce qui est comme il sera fait. Les Pharaons, ils seraient obligés de faire ce que le peuple attend de lui. Zay rafitra izay mila apetaka dia tsy maninona antsika na iza mipetraka reo na iza mipetraka reo zay ny teny jirona izy ny teniny nolodiny mpanoratra tia somaliana araka fitantarana dia hoe ny olana tena ngeza indrindra dia isika tsy nandalo aristokrasia ny alatany monarchie tsika dia tonga ny européana dia nandingana lakilasy sika tonga dia nakaizana démocratie dia rehetra atao anatin'ny aventure chaotique de la démocratie africaine ray manontolo satria au lieu de niady mihitsy au lieu de régler notre différend entre nous on a dû lutter contre les européens dia rehefa niala tety nefa ny européana niala tany amitsika moa zany dia natsipony ao anaty démocratie tsika dia ny problème araka ny discipline politique anasiclose miara monarchia dia mita tyrannie dia miara aristocratie dia mita oligarchie dia miara démocratia dia mita oclocratie dia manana tendance tsika zao mbe hitady mpanjaka taontsika hiditra monarchie indray aloha misy danger zany miambina antsika eo a satria tsika manaraka cycle fotsiny tsika nefa développé an'ilay aristocratie ny oclocratia dia dérivé ny démocratie rehefa lasa dala vahoaka zay ny oclocratie zany rehefa lasa dala mpanjaka dia lasa tyrannie dia rehefa lasa dala ny aristocratie dia lasa oligarchie rehefa lasa dala ny démocratie vahoaka dia vaky oclocratie le système dia ny lozan'io zany a hitatsika izy ao Madagasikara io niaza mbatratra fitsaranoaka fotsiny fa io tsisy misaina fa tonga dia mandeha ho azy danger tsika zany dia hoe hitadiny tsika monarque vaovao hiverina na dictature dia lasa mahana zay réflexe zay tsy izay mahatonga hoe ndao vainangana le rafitra mba maramaratsiny tsika afaka mieviter kila aloha atoato satria ny fomba nizarana antsika afrikana moa zany araka ny teny soikatia ny piariny hoe ty izy prix Nobel de la littérature en 1994 dia hoe ny création nation africaine est totalement artificielle. Elle n'a pas pris en compte les différentes nationalités présentes avant la colonisation. Les Européens ont préféré y voir des tribus. Nefa nisy nation be lehibe tao. Dia rehefa tribu nefa ny considérénatsika dia nalefa c'est de rehefa lorsqu'on réunit plusieurs groupes pour n'en faire qu'un seul avec des services communs, le pouvoir devient rapidement un sujet de dispute. Anareo président, anay premier ministre. Anareo premier ministre, anay président. Dia mbola eo sika zany zao miady hevitra amin'ny hoe firy ny olona vety aminay na seza. Dia rehefa miana seza dia hoe miarabanao rahalahy fa dia faly zay vety amin'ny faritra misy anao ka fiditra olo mbola any problème antsika. Satria vadika sujet de dispute io rehefa navadika tribu ilay nation. Vahaolana azy. Koa satria fiarahamonina ny vahaolana eto dia tsy maintsy fiarahamonina aloha ny vahantsika voalohany.
fa tsy politika zany. Jerevantsika ny fiarahamonina ahoana ny fahatsika manova ny fiarahamonina zay le fanontaniana hoe toe-tsaina ve mandeha alosa ny rafitra de ahoana moa le fahana manova toe-tsainan'olona hoe zareo mba endre tsara nareo mba ataova zany le zanakareo hoe tsy misy gida tsy misy ina fa hoe endre tsara fotsiny gida no apetrako voalohany de manaraka le olona zao le atao hoe endy de zao le atao hoe adalo ny zany rafitra no mibaiko an'io rehefa manova rafitra nefana afahana miinstalle système ao anatina ity misy analogie architecturale hoe analogie entre ny architecture machine ny architecture cognitive ary architecture sociale. Raha isika ohatra zany ohatra ny ordinateur ka fanazavana doublage ny tsara tatia dia zay spécialiste amina science cognitive sy informaticien mampianatra l'université ny Indiana Stanford Oregon Michigan dia nanao analogie izy rahalahy hoe araka Serge Robert philosophe ao anatin'ny kanona nametraka hoe rehefa mikivalasa ao anatin'ny olombelona raha ordinateur no resahana misy rano ny ordinateur tsy misinstalle ny ordinateur ary tsy misokatra rehefa tsisy rano ilatsika zay rano mazay ataon'ny olombelona capacité à retenir mobiliser l'information manana an'io ve le olona anankiray aloha raha makany Madagasikara nareo de mandeha bus de ny receveur le exemple raisiko foana hoe rehefa mamerimbola de ty le 5 000 miala telo 10 000 miala eo ka 100 000 miala roa ao anatin'ny atsasakadiny izy matavoaka fenêtre valo roapolo ka raha manalana tsy mandoko frère nareo de tadidiny hoe frère-nao madamo mbola tsy laza mana ranona tsara be zany receveur eo de iny ranona iny ilatsika raha installé olona entre guillemets ilatsika ny processeur raha installé olona koa de l'intelligence zany rehefa tia haintsika nampianarina manisa 10 plus 5 plus 5 de voilà latsika manisa 1 2 3 4 5 plus 5 1 2 3 4 5 atambatra 1 2 3 4 ao anatin'ny 3 4 c'est bon tsika vao mahita 10 fa raha ny terminal anao mbola ampiasa tana efa tsy normal ny processeur anao zay fa arakaraka ny niveau anao zany mampiakatra n'ilay vitesse de résolution ao anatin'ny loko ka raha Pentium 4 anao zany mety eo BPC ohatra niveau anao raha de encore anao de bac raha bac plus 2 anao ataontsika hoe corps de Dio plus 3 corps 3 plus 5 corps 5 plus 10 corps 7 corps 9 raha maka Pentium 4 anao gérer un problème à Madagascar avec 300 audiences par jour à la présidence de ça avec et bien imaginez on gérer Pentium 4 dans 300 audiences là azonareo tsara le problématique ça oui raha ohatra ka niveau BPC zany no mitorina Madagascar nefa ny audience telonjato ahoana le fa traité le problème telonjato isanandro vitesse no zany efa ambany be ny disque dur ndray araka ty fanazavana ty équivalent subconscience atsika ny expérience de vie rehetrarehetra de ao anaty subconscience anao raha miandry tomobile anao androany ka mitondra tomobile makay anao androany fa raha afaka roapolo taona anao mitondra tomobile satria tsy mitondra roapolo taona de tadidinao io foazana fotsiny le tiroara misy le permis de tadidinao hoe ohatra zao hoe mitondra tomobile tsy mila averina mianatra antsony anao zany eo fefa ao anaty disque dur anao lay fichier ny anarany tomobile de ohatra zay any fiarahamonina raha installé système ao anaty fiarahamonina anankiray tsika mila mémoire collective mila intelligence collective ary mila contrat social tsy zany namorona an'io fa le théoricien reny namorona an'io ny mémoire collective io c'est l'homogénéisation des représentations du passé mahana passé homogène ve isika raha vao tsisy io tsy mahana ramona zany gasy rehefa tsisy rama tsy misinstalle ny système tsy misinstalle ny système tsy midémarre ny machine lany andro fotsiny tsika no vao mpitondra raha tsy manana mémoire collective miankina amin'ny mémoire collective io zany ny installation rehetra étape voalohany zany installation de mémoire collective solution voalohany zany zay solution faharoa mametaka tsika hoe inona ny intelligence collective misy ao araky ny analyse de régime politique manahoana no adapté amin'ny intelligence io fa tsy azo atao hoe régime politique tsy mifanaraka amin'ny intelligence fa ity raha ty andafy ty le betakitsika Madagascar no piso ongotan'olona dao le barrière rehetrarehetra miinstalle anao ohatra hoe panneau solaire iny didy
tsisy hitanao atramin'ny poto tsy régime fotsiny atramin'le poto izany mbola mila éducation zany vo adapté any fa tsy hoe andao le copie-coller fa manao solaire zareo ary apetraka ao ninina développement entinao ao tsy adapté l'intelligence any vahoaka io olona mila malala l'intelligence ny malagasy zany no afaka le installer système hoe zao le tikanao azavaitsika rehefa avy ao farany de mila disque dur tsika contrat social na mba ahafahantsika mandeha lavitra tsy mahana disque dur tsika afaka roanjato misy covid anao Madagasikara raha miconsulté anao hoe aiza ny archive traitement covid natao teo tsy mahita zany anao Madagasikara même journal officiel tsy misy tsony ao tsisy ninina ao vazy tiana soratanao no soratanao tsy mahana zany tsika disque dur dia tsika tsararay reo raha metaka amin'ny collectif ianao il vous faut un choc malheureusement na tsika mampianatra ohatrany nampianarany vahiny atsika vahiny tsisy zoany firenena reny raha moa zany aranatantsika faneketsika de célébré tsika isy atao na vahiny tsisy zoany de mifieritsika éducation zay na tsika miady atrano do iady rehefa miady sanatria misy fahorina zany ao atrano misy prala eo tonga anaty fahorina na efa miady folo taona tany ary izy tratran'le mémoire le fahorina izy dala mibataban mibata sa tsy bata tratran'le choc izy fléchir izy de tsy manana résistance atsony izy de mora kely le développement après an'izay raha tsy eo zany choc io de sarotra be le développement ka rafa hitondra fotsiny eo de misy foyer de tension be lehibe misy résistance be lehibe ny gérer io résistance io zany mémoire ny tokantrano raha tsisy le mémoire io collective raha ny société raha tsisy le mémoire collective io raha tsy adala zany ho français mametraka hoe efa tany manzo novembre 1919 ny armistice fa mbola tonga amin'ny Allemagne izy isa taona ny oetiny chaque fois ny François Bayrou nanaika français atsika tsy nanaiky mbola zao fereny oetiny 9 mai any Russie grande pompe misy ndao tiatsy eo vatsika afahana mametraka amin'ny collectif de mba isigny filaminana amin'ny firenena zany hoe miinstaller tsika mémoire collective aloha ny anarana tsy universitaire anazy de hoe ziva pirenena ny atao hoe ziva de fifanekena foko anankiroa tam'izany am'izany mpiziva ny betsilefiny antesaka mpiziva sy anaka sy ny betsimisaraka mpiziva ny merina sy ny anjoaty mpiziva ny foko maro zany Madagasikara misy contrat zany tany io ziva iny mbola mipetraka hatram'izao ndao avaty national io ziva io na ziva pirenena io na ziva national misy betsimisaraka ve mpamitsakana zafady zay tsy manjary ao ohatra satria zay sy betsimisaraka de mifankazaka ohatr'izay de tsy midika zany hoe raha tsy betsimisaraka fa re zareo andevonay ohatra zay izy koa manao nay zay hoe nay zay no andevo de tsy makalaky zany zay rehefa minao na zay sy betsimisaraka fa noho le fizivana de stable eo le relation tsy afaka fa nisy ratsy zany io noho izany mbola tsy manana mémoire collective tsika fa mila micréer izay atsera metety micréer an'ity mémoire collective ty hoe ziva pirenena tsy hoe pour nedevitsy nedrina raha mitereny zany fa vazovazy sy betsimisaraka zany pour vous dire hoe à quel point zany zay tsy touché tsony na mifampiteny mahery azy zay le betsimisaraka sy anaka de rehefa mifanena de ianao tokony mifatarapitso ary ianao le very famaky na ianao maty ianao mitona famangina io de tsy makalaky zany zay ao anatin'izay satria efa misy rien any ambadika any zany hoe tsy afaka misaraka mihitsy zay tsy afaka fanisy azy ohatra installation mémoire collective zany clarifier objectif tsika choisir support structurer l'information impliquer tsika malagasy micréer tsika ary aptiritsika amin'ny système éducatif transmettre dans le système éducatif vite zay de manana base collective tsika engany hitondrana Madagasikara satria io mémoire collective io de garant stabilité politique satria manontany ny olona hoe fa manina tsika misy stabilité politique nefa tsisy guerre tsisy ninino io ny antony ny mémoire collective dia renforcer ny paix sociale ao anatin'ny société raha rehefa tsisy mémoire io tsy mahita paix sociale zany anao tsy atavavoaka ninina mihitsy tsika raha ny tena hoe anala CPE raha matavavoaka zavatra io de tezitra daholo ny olona
Satria za mafantatra fa tsisy mémoire collective. Noho izany izere résistance fotsiny asan'io. Efa izy reraka, efa sampovaina ny gasy. Alors rehefa mivoatoan-tsaina dia responsabilisena fotsiny ny gasy. Dia mamerina ny contrôle. C'est sûr et certain. Satria tsy manana mémoire collective. Tsy hainy raha teo hoe ahoana ny créer mémoire collective fa zao tontolo zao mafantatra zany. Théorie olo ny reto fa tsisy anaty. Mémoire fragmentaire, gérer l'attention, polarisation, phrase institutionnelle, etc. Risque de division identitaire, affaiblissement du sentiment national. Ananasika daholo caractère reo amintsika miteny zao. Efa tsy ao ny mémoire collective. Noho izany andaotsika hitele mémoire collective, afatsika installer le système. Dia rehefa micréer mémoire collective, aza mandany any eritretra à cause de qui les problèmes, à cause de quoi? Pas logique analytique zay. Pas logique hoentsika, dia logique systémique hoe à quoi parviendrait-on si les problèmes étaient résolus? Raha mivary le problème mety manao zany Madagasikara zany aoriana kely eo. Dia le Madagasikara aoriana eritreretina dia adinitsika le problème gasy mantsy hatramin'izao mbola hoe dadabe nareo namono dadabe nay nefany efa nisy vazaha teo elalela zay le vazaha nameny pardon. Fa izy gasy tsy mbola misy pardonné, mbola tsy mifamela ny gasy ray manontolo. Izany mametaka logika systémique tsika dia manakatra ny voan'ny reto olona reto. Satria ny fotsioditra ngeny nanafon'ny apartheid misy participation be dehibe ny fotsioditra. Rehefa nisakana ny mainty-hoditra ny approche-ny Frédéric de Klerk dia nandeha nantany fotsioditra izy hoe ahoana est-ce que je dois continuer amin'ity processus ity. Dia nanao vote référendaire mihitsy ny fotsioditra hoe toizo. Dia mentalité d'entreprise zay hoe il faut effectuer de profonds changements, il faut négocier et ouvrir ces négociations à tout le monde. Ankoatran'izay tsy misy vahoaka. Lany any reto fotsiny tsika hoe reto firongo reto ny tsy firongo reto zao. Mbola eo ihany tsika satria approche analytique nentsika dia hoe le firongo tany amin'ny tany anivomamo zao le solona. Dia raha fekitena ny Ambatona Zaka dia ohatra. Dia tonga ny Ambatona Zaka izy tsy firongo. Avy any aminay izy firongo ohatra. Izy moa zany mafindra manao tsy le firongo ny aviatsy ny Ambatona Zaka. Elo ihany kely eo. Noho izany apalapay tsika mametraka étiquette ty firongona zao fa samba victime ny système daholo isika rehetrarehetra. Hita zany tsika amina zivam-pirenena na karazana réconciliation nationale. Dia mila entité manao an'izay zavatra izay fa tsy akelala ny concertation. Nandramatsika daholo ny concertation d'après conférence de la Baule taty France. Dia nanao conférence nationale daholo ny firenena afrikana rehetrarehetra. Pena Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, en 91, 1992. Et au lieu du changement de système, aussi, Bongoko, ministre des Affaires étrangères, Tanzanie, dans le Congo, au lieu du changement de système, là, c'est le tribunal de conférence. C'est sûr que c'est ça. C'est elle, il faut appuyer, il faut pas tout qui. Il y a un flou, il y a un et là, c'est le tribunal. Il y en a rien en jeu. Et en plus, ces critères-là, on a un choix. Absolument, professeur Anti Bazar, il y a une école de casse. Il y a des écoles à Madagascar, il y a toujours un tendance. Il y a un table de gendarme, un dire qu'il y a un état de système. Il y a un arrêt sans âme, mais sans âme en casse. Ça fait que ma mère, il y a une entité mixte. Mametaka io assemblée constituante dia entité mihitsy ray manontolo no mandeha mamaly le système karaha maina le olona objectif dia raha système adéquat amin'ilay fiarahamonina. Zany olona mahafantatra ny tokony ataony dia io assemblée constituante satria ny processus de changement systémique dia mamaritra fa raha ity le système misy am'izao sans inverse ny évidemment dia misy résistance au changement foana eo voalohany. Teren'olona zay adamina reo. Dia mipotra amin'izay ny intention au changement, dia azavaina le procédure de changement, dia zay vao mahita ny agent de changement, zay vao mandeha ny changement. Tsy zany namorona an'ireto fa reto manampahaizana ny affiche eto reto raha nijerenty nareo ty gafintena ty 94 ty rolebenkanina ty tamin'ny 1977 rehefa nahita an'izany ity ohatra le surlé 87
Jerevanareo document manazava ny processus de changement système tsy maintsy manaraka atsika anio zany tsika eto amin'ny procédure de changement zany tetezana zao tontolo zao hoe zao ny fomba atongavana amina changement atongavatsika milay hoe iza le hanao an'le changement dia olona voafidy no hanao an'le changement fa tsy laza tsy nieritserina fa tadiavina leo hita io a rehefa kelikely eo a zay tsika vao mitsara anatin'ny environnement de changement dia amin'ny alalany fananganana n'ity institution ty no ahitana an'ilay agent de changement hoe au conseil des sages ity zany misy olony député zay a mivadika approche sectorielle ny sasany dia mivadika aristocratie ny sasany mijana démocratie ny sasany zany hoe mixena zany ilay législatif ity olona ty olona mbo fidy au conseil pour la concorde nationale zay a ahitana représentant avy any fototany dia manao grands électeurs eo manatokany amin'ny national soutien avy any base dia le au conseil économique et social ahitana secteur privé ny société civile etc démocratie ihany io olo mbo fidy reo fa ato am'izay tsika mampiditra aristocratie ampidiritsika zany au conseil de l'administration ny représentant encore administratif rehetra andinika io administration tsika io ary représentant ny corps de la défense andinika io stratégie tsika io ametraka hoe système ahoana mampetaka dia zay vao mampiditra tsika reto entre guillemets hoe ancien président zany satria misy élection teo a dia zareo a tsy maintsy mampetakatsika eo zany mba hipirina hoe ho an'ny intérêt supérieur de la nation raha ohatra koa zany zareo fa tsy manaiky atao olo-kendry satria olo-kendry mianarana eto fa tsy manaiky atao olo-kendry dia nareo fa mamianarana koatran'izay zany hoe io institution io zany a no ametraka ny changement de système io zany le agent de changement dia positif an'io zany a efa nanalysere le système sy zay fa vitanay zany io a ho proposere boka malagasy io a no négatif an'io dia ny complexité institutionnelle raha mivery institution ty ivelany tena tena très complexe tsy maintsy miditra am'izay rehetritsika mba ahafahantsika tena mamaky problème fa valorisation des experts réduction du clientélisme local et cohérence stratégique représentation territoriale maintainue zany hoe hita daholo ny karazan'olona rehetrarehetra raha iteny nareo hoe mandany vola be io zao satria be lehibe ny membre ny ohatra ny député atsika am'izao a impolo am'zato mahery manana conseiller permanent conseiller technique à peu près folo any fois 10 zany député tsika ny zato sirivo dia le député ihany mandraiky raha male olona folo miasa ao aminy mivadiny io dia ny jordane dia ny lalany dia reo a dia rehefa miady aminazy le jordane nasaraka izy mivady dia solona koa le jordane fa zareo zany eninjato sirivo PN finance publique tsy matatra rivo io olona io même pas tsy manara dimanjato koa io olona io fa au moins zany a misy ankirazy any amin'ny base rehetrarehetra any a lay filankevitry n'olo-kendry ahitana an'ireo olona reo petraka zany zay raha mpiarahamonina hiditra am'izay tsika ny régime politique satria raha mpiarahamonina ampiasantsika teo hita ny régime politique tsika dia tsy maintsy ampiasa théorie andray hoe manahoana processeur any gasy tainy teo mafiry io gasy io efa hitatsika teo fa t3 degré fa faiteo mavilansa mbola inana configuration am'zany satria lafa anamateky intelligence an'olona dia ty ego égocentrisme social aloha dia tsy ny approche systémique anazy zany hoe ny atao égotiste dia zay olona mieritreritra ny tena fa objet izy karaha mianao asy dia mitapahany amin'ny asy ny tanana satria veriko objet io dia mila mitanana zany anao amin'ny degré égotisme rehefa tena ambony be fa rehefa zazakely ny olona izy reo mieritreritra fa olona karaha mianao anazy tavoangy ty dia inona ny ataony dia sotominao tavoangy ty inona ny ataony tomaly izy satria izy reo mieritreritra fa olona na ny olona akaiky anazy everiny fa objet dia akoatra anazy everiny fa objet zay ny atao hoe zaza karaha zaza zany no menao fanjakana ka isipina le fanjakana le tany ianao dia mazava be fa hitomany izy dia hitanareo zany tany expérience atsika rehetrarehetra hoe raha olona tsy manana niveau zany no menao fanjakana dia sarotra be misipina fanjakana eny tany satria le niveau a corrélation inverse amin'ny ego io zany ato zany manary sy mety olona ray ihany no mitondra izy reo no botsina
raha mbola mety amintsika zay satria mbola zaza tsika dia mety zay. Raha miala sakana kosa ny olona dia hita hoe efa mamkonsidere olona ihany izy fa ny fianaka misy ny akaiky anazy ihany no mbola olona miakoatra anazy ny anakavy tsy izy. I olona io zany raha mahazo pouvoir ka nataonao misy ka ohatra izy ka betsineo izy ohatra eo manomboka reny réception akory aby izy rehetra rehetra izy ny anakavy nao raha sy anaka ny menao ny seza eo amin'ny reny réception no takory gona manao na gona manao nareo zay foana fiainao manapotokana psychédélique azy satria miala sakana ilay misy fa raha loatra ka efa adulte amin'izay le olona izy a sujet ny akaiky anazy sujet ary miakoatra anazy ny anakavy sujet fantaina mipetraka aminareo zany hoe nareo ve olo dehibe anazy biby akaiky satria raha manontany io any Madagasikara dia tsy misy samy teny mihitsy hoe lehibe gasy samy conclure azay amitsika mbola tsy lehibe tsika noho izany raha metaka fitondrana Madagasikara tsika dia tenera continue mba santement social izy satria ary tenao avy gardiniera eto dia corrélation inverse ny agosiny intelligence zany hoe plus ianao zany intelligent dia mihinana ny egonao fa plus ianao zany bado dia miakatra ny egonao dikan'izay raha maheda be ny egonao dia zaloa ianao rehefa notaniny vahintsika fa maniny nareo gasy no zaloa dia io zany mamaly anazy ovaniteny moargardiniera io dia samy mandinika zany mbola zalozy be any mahimbadibadikainy fa rehefa manana valeur anao zany sur ny valeur anao dia tsy nilatsaka any am'zalozy itsiny zay lojikany moargardiniera eto dikan'izay raha tenisika metaka régime politique satria taty Afrika rehefa jerenao a dia tsy mahalala afa-tsy Blaise Compaoré Burkina 61% ny Burkina be katolika namoaka ny statistique eto tamin'ny conférence tany teny any dia tsy mahalala afa-tsy ny ACD ny Togolais 88%. Zany hoe raha jerenao zany a dia mieritreritra zay rehefa mbola mpanjaka io mitondra io confirme ny teny Nourodine Fara hoe itsika io anefa tsy nandalo aristocratie fa tonga dia raha tsy démocratie dia manimanina nilay monarchie mpitondra rehetra rehetra dia verna monarque dia confirme zay a par rapport au mandat hoentin'ny mpitondra anankiray aty Afrique 27 ans tany Djibouti 26 ans au Rwanda 15 ans Côte d'Ivoire au pouvoir olona ray foana io ao Tchad 30 ans i Gabon 56 ans au pouvoir Guinée équatoriale 47 ans au pouvoir monarchie zany miandro maty mihitsy izy zany vao miala dia Cameroun 44 ans au pouvoir Ouganda 40 au pouvoir Congo 40 ans au pouvoir le voaviny tsy ditsika mianakavy teo azonareo an-tsaina zany fa tsy mbola mieritreritra zany a io mpitondra hoe tonga amina démocratie zany tsika fa zay zava-misy dia rehefa tsika nefany raha égocentrisme social infantile zany tsika na pubertaire dia manahoana mety petraka an'izay dia nifarina raha jerevantsika style management rehetra rehefa mbola zaza ny olona dia baikolo mbona manazany directif tsisy olona amin'ny démocratie zaza zaka hoe io siramamy a ino Nestlé nefa narataratsika anazy dia marika ronoman dia gala Nestlé dia io Nestlé misy zaza kely ao an-trano miverina vany anao toany io satria averanao libre izy fa mila management directif ny zaza dia miakatra nivoa izy zay mitra management éducatif ampianarana azy manasa vilia j'explique je forme j'encourage je soutiens dia mianatra raha ho tokantrano izy rehefa mahafezy ka miala sakana dia management participatif no mety aminy ianao manao tranonao a ianao manasa ny volaninao a ianao manasa ny vilianao a point fa rehefa lehibe izy eo mitra management dia négatif hoe efa lehibe anao ry anaka hoentin'ny tokantranonao zay lojika management zay daholo lojika olombelona rehetrarehetra fa ny olana dia zao rehefa niady tamin'ny frantsay tsika hoe tsy mety amin'ny antsony ny hoentin'ny vazaha tamin'ny 72 dia zavatra nataontsika tonga dia miditra mot dénégatif miconsidérentsika hoe lehibe ny gasy mena gasy daholo na entreprise tranombarotra roso cotonage sotema batako roasy limazy romazy solimazy epaso solexy soleviny isan-karazany aizy izy zao samy mitondra mody tsika ka zazakely rehefa mihaino zavatra dia hoentin'ny mody satria tsy adulte zany reo mitondra reo fa vokatry le système éducatif dia tsy nanabe izy dia tsy adulte le mitondra fa tovolahy be taona sy tovavy be taona noho izany
Samy mitondra mody, mitondra lava-boanody sasany avy any université, mitondra birao-panjakana nentina le trano. Ny salonao tamin'ny trano-panjakana napetraka amin'ny vazaha rehetra, hitanao any trano dadatosiny any to daholo reo. Satria tsika tsy adino. Izany hoe mila mitandrina tsika hilasaka ilay mandeha ao anatin'io. Fa ndao tonga dia delegena pouvoir dia hoentinareo any tranga dia zay. Dia zavatra tranga hipetraka monarchie be dia be indray any amin'ny province. Zay ny risque zany amintsika miteny zao. Dia na midina anazy zany ity tableau ty araka ny filazan'ny Henri Nixberg hoe mirapprocher manazy le directive amin'ny régime centralisé fa manazy le participatif amin'ny structure démocratique. Zany hoe raha metaka le système tsika zany dia mijery le concentrisme social aby araka ny teny rehefa manampahaizana rehetra hoe manazy le persuasif et raha tsika correspond au logique monarchique. Zany hoe inona zany no logique hitondratsika any Madagasikara. Any an-tranonareo mandeha pirima tsara fotoanatsika fa hozaraina anareo ihany ity présentation ity. Dia raha zarevatsika eto izy raha zazakely zany no vahoaka hoentina dia tsy maintsy régime centralisé. Ianareo nefa mamaly teo efa mba tsy zaza ntsony tsika ohatra mba misy miala sakana ihany efa tsy manaiky tsindrina bokotra ntsony fa vao miteny anao dia mahita critique tsika. Itsika koa nefa mbola tsony lehibe satria mbola manavakavaka tsika miady ny zava-sorosiny antefasy. Miady ny Betsantsaraka atsimo sy avaratra. Miady mbola misy problème amin'ny Merina Atsimo sy avaratrano. Miady ny Bara atsimo sy avaratra. Makany Fandriana mbola misy atsimo sy avaratra. Makany Ambatondrazaka anao mbola misy atsimo sy avaratra. Noho izany ny risque zany raha ny délégation des pouvoirs tsika ka hiditra na démocratie pure dia tonga dia fédérentsika ny Madagasikara hoe ndao tsika hita fédéralisme. Dia zavatra isa satria ireo olona reo dia mbola manana toe-tsainana zaza dia kamaroa any ambanivohitra any tena misy abus d'autorité sy abus de pouvoir. Misy chef de région any varotra tany izy tamin'izy mbola tsy chef de région. Rehefa lasa chef de région izy nakany le olona mivarotany tany izy hoe le tany namediko taminareo le azo tao amboniny ana. Misy zany Madagasikara olombelona zany. Dia lasa mikapahy daholo le azo dia nandona le tokotany. Eny toany avy eo. Satria manao abus daholo ny olona rehefa mbola zaza. Dia rehefa miala sakana izy zany atahorana amin'ny miala sakana zany manavakavaka. Dia ametraka amin'izay hoe tsy maintsy olona avy ety aminay no directeur eto aminay. Zay problème zay rehefa ataonao ny distribution am-piasam-panjakana rehetrarehetra tsy mahita configuration ianao ka hoe ahita am-piasam-panjakana toto suite anakan'izay ohatra. Efitsika sujet ty azafady diso ty. Diso korany azafady atsika tena zao. Merci beaucoup. Sujet ty vaty mihitsy tableau ty. Fa mahakebonevany Philippe ty tableau ty. Azomora iato mamy azafady. Azafady vaty mihitsy tableau ty. Tany manipulation tino izy. Zay. Raha jerena zany nisy filipazona tao tamin'le fanambarana Andriamanitra. Sujet daholo ty. Raha ohatra ka adilta zany tsika, zakatsika amin'ny fédéralisme zany. Raha ohatra ka miala sakana tsika, dia décentralisation mety amintsika. Raha ohatra ka zaza kely tsika, décentralisation no mety amintsika. Raha ohatra ka zaza kely tsika, dia monarchie mety amintsika. Dia io zany par définition reto manampahaizana reto fa tsy azontsika tsapasapaina izy hoe dora ka tonga nanao anazy hoe délégatif tsika déléguer amin'ny pouvoir nefa mpangarana daholo ihany tsika rehetrarehetra reto génétiquement tsy marina zay fa manazo vasefa vonopropagna ihany. Dia mila mihita amina décentralisation tsika. Dia décentralisation dia avitsika tsy hoe décentralisation hoe pouvoir central makany collectivité fotsiny fa décentralisation transversale mihitsy zany hoe misy coordination horizontale any amin'ny faritra. Fa tsy hoe iny pouvoir rehefa nareo dia misy olona anankiray indray miaina le pouvoir fa tokony transversale le décentralisation. Zay proposition ny RCR vakinareo any an-trano fa lava be ny fotoanatsika ohatra hoe système électoral ohatra décentralisé tsika dia tsy akarany amin'ny assise tsony mba ampifidianana fa déclaré au niveau district. Raha am'izao tsika mila deux fois semaine manao ny proclamation raha ohatra ka mampiasa ny décentralisation zay tsika ay aperceau ny proclamation ny résultat.
Satria tsy miakatra reny asisy etsy ny PV efa ridicule aloha zany hoe PV lavitondro avy amin'ny Congo. Bataille makay ny asisy tsy manana appareil détecter hoe lavitondro laza be. Noho izany tsisy fantatra ny lavitondro io dia azo raisy nefa zay mivady. Noho izany tsisy lana zany système zany décentralisé zany système électoral io eo amin'ny district mitsara manao déclaration dia manao moyenne fotsiny tsika national rehefa avy eo. Miala eo fokotany izy androany tonga amin'ny commune rapitso tonga amin'ny district raha rapitso proclamation des résultats après demain. C'est ça. Fa inona ny tsenovantsika zay zavatra zay. Ohatra zany zay raha manovotsika ohatra ny système éducatif décentralisé tsika mba samy mianatra zavatra misy any aminy. Dia au niveau CEPE district aloha tantara ianarana, au niveau CEG région tantara ianarana, ary au niveau lycée zay omity histoire nationale. Tsisy olona ho tafiditra ny Antananarivo zany ka afantatra tantara Madagasikara ianao nefa mbola tsy hita amin'ny fianarantsoa manafahafatinao raha miainga avy amin'ny Vondroso. Probabilité avy amin'ny Vondroso ka mianatra tonga avy amin'ny fianarantsoa presque nul. Dia nefa tantara Madagasikara no ianarana nefa fianarantsoa atsika. Satria misy district tena efa condamné mihitsy le district hoe raha affecté any efa fanjakana dia sazy modikan'izay. Zany hoe considérénao prison le district araiky. Misy district maromaro izy ireo efa considérénao hoe raha affecté any ianao affectation disciplinaire miditra garage. Na tsy manaiky ny mpolo politique ianao na miady amin'ny député ianao satria tiany député ho alaina ny taninao araka le ohatra madame Claude teo dia mampamangy ianao zany. Noho izany mivoalohany ny programme rehetrarehetra any amin'ny base. Raha manao décentralisation tsika dia tsy resa-bola fotsiny. Eto zao loi de finance mametaka fa 2,5 décentralisé % makany amin'ny collectivité territoriale ny pourcentage budget. Dia betsaka mantsy ny teny efa décentralisation tsika zao. L'État s'engage à mettre la Constitution article 146. L'État s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes: répartition des compétences, répartition des ressources. S'engage fotsiny izy fa io ny réalité. Tsy haiko inona dika engagement. Dia zay mila manitra le décentralisation tsika. Ary tena risque goavana indrindra raha miditra na délégation des pouvoirs isika. Dia ao zany dia samy mitondra fahatany dia samy manangana gouvernement. Dia zany zany tsy anasa be dia be. Donc il y aura des chômeurs parmi les gouvernements. D'autres tsika zany ny gouvernement eny izarana seza fotsiny. Politiciens tsika amin'ny ankapobeny olona tsy miasa no mahazo manao politique. Zay le système. Dia ty zava-droso. Ity misy ety modèle dynamique de montée en puissance tia ampiasaina amin'ny domaine rehetrarehetra araka famonjena François Verhofstadt. Dia mamaritra fa raha miaramila ampiasana ka misy ady ny antefasy ny zavosoro. Il faut combien de temps mba ahafahana miaramila antsika mi-intervenir. Dia rehefa natao simulation mila avy amin'ny enina eo tsika vao mahavita mobiliser 5% miaramila antsika. Dia zany miaramila antsika 13 500 fotsiny. Dia 5% io 675. Afaka adiny 5 zay vao tafahitsy. Raha mbola tsy mamy le commandant. Dia tsy vaky pneu le automobile. Dia misy carburant anaty réservoir. Zany paramètre tsy napidirina. Fa considérénao efa près daholo logistique sy ny tariny alertenao dans 24 heures miady zareo ary ka Biafra zay tany Nigeria. France Chine nanampy Biafra, États-Unis sy Grande-Bretagne nanampy ny Nigeria. Nangataka sécession Biafra. Transaction zay tany amin'ny faritra atsimo rehefa nesika ny tany amin'ny faritra atsimo zay tantarany fafana fotsiny nafatondra telo arivo ny pouvoiran'ny première république tamin'izany andro zany. Dia nandeha nandamina tany nanao pacification hoe tsy kera le sécession. Tamin'izany io miaramila antsika mbola mpiavaka. Amin'izao miaramila antsika comparé amin'ny tontolo zao nakakana koa efa Afrique du Sud sy France. Zany hoe pour mobiliser 100% miaramila antsika il nous faut 5 jours. Efa maty any zay maty. Ary sanatria misy état étranger manapa-kevitra satria tsika mpivavaka. Ny avaratra silamo, ny avoatany protestant statistique amin'ny démographie religieuse tsika. Ny any atsimo catholique samy manaiky an'izay tsika. Ary ohatra ka misy état religieux manao accord amina province raiky, zay province état fédéré, dia amin'ny anarany ady masina ny totrana ny ady. Katapahana complexe boka rapitso
ny temps d'intervention-tsika il nous faut 5 heures pour regrouper raha misy fitaovana BRDM-tsika le tangotsika reny 20 km l'heure vitesse am'ireny korotana reny de manangiva avy any Mieritseatosika satria avy any aminay any le zay mipetraka vaky no eto Mieritseatosika koa le izy de le izy mazava be fa tsisy modisy koa zay zava-misy mafiaratsika zany na mety vanga zay zava-misy noho izany misy risque ngeza be tsika retsofoka avy an-trano ndao ary anao délégation de pouvoir tsika hoentinareo farakany misy anareo zany zavatra zany analiza tsy maintsy atao raha tsy teriterenanao foana fa tsy hoe tsy fitiavana ny ananany base ohatranay afaritra tena anjary nananga l'hôpital efa mitorana misy anah zay parcours 500 km zay vao vita taratasy nefa hôpital efa nanao mitorana misy anah be étage be de mananapa-kevitra mitady bailleur de hoe ahorana mba ame hôpital zay meny hôpital nareo fa karakara ny taratasy ka ny fokotany ka ny CSP ka ny commune les inspecteurs district direction régionale santé zay vao miakatra ny direction santé de base reny androy be zay vao miakatra ny ministère zay vo azo le taratasy hoe alefaso ary hôpital za zany le mandeha raha mbola olona hafa de mbola karahany vola ndray le olo satria au moins vao comprendre le olona hoe olona fantatra le teny zay a le problème atsika zany am'le régime politique hoe raha metraka anitsika zany a de mifanaraka amin'ny intelligence collective atsika no ametrahana an'le izy fa tsy hoe atao obifa fotsiny fantatsika zao fa nisy olona Ousmane Sonko etsy Côte d'Ivoire tany voalohany zareo Sénégal azafady tany voalohany zareo tabataba be anova système itaditsika kama zay samy natadika zay tsika de rehefa miteny de tanareo anova système o Sénégal dina tsy mandeha zany satria ny système ray misy ny problème raha tsy comprendre ny izy araka ny teny filoha sénégalais de c'est moi qui l'ai nommé premier ministre ne c'est pas l'inverse eny rasony koa ny premier ministre satria rehefa ataony analyse de mijery ny atao hoe structure le gouvernement tsika sy lay régime ny régime bicéphale rehetra de ka ho daholo ty Afrique zany hoe sady misy premier ministre no misy président niady daholo ny premier ministre sy ny président io zany ka ny Sénégal efarany de rehefa jerevatsika ny tantara niady ara tsiraka sy ny premier ministre niady Ravalomanana sy ny premier ministre niady Zavelibera sy ny premier ministre niady Rajoelina sy ny premier ministre niady Rajoelina Mampiana sy ny premier ministre efa any gazety foa za varoaka farany teo vao mandeha 5 mois de fa boum aikitranay ary atoatonay fa io vao foana zany satria ny culture tsika tsy maaccepté an'izay zavatra zay fa raha jerevanao ny régime monocéphale zany hoe na président fotsiny na premier ministre fotsiny de hitatsika hoe résultat ho an'le bicéphale zany misy premier ministre sady misy président de ambany be PIB le pays reo ary indicateur de stabilité andreo faible misy korontana foana ireo firenen'ireo ary ny régime monocéphale rehetra zany hoe président fotsiny na premier ministre de jereo PIB ena dépasse $1000 daholo izy rehetrarehetra de ny indicateur de stabilité na élevé moyenne raha tsoahana zany zay a de mitady régime monocéphale i Madagasikara zay mitranga tamin'ny première république zay nahitatsika résultat économique fa tsy afaka mijanona amin'itsika efa resaka constitution mantsy zay resaka zay fa raha mijanona amin'itsika de hosahirana eo a satria lehilahy roa mantsy ny ray trano am'izany raha lehilahy le premier ministre de mazava be fa hiakyrehetra foana farany de disque dur tsika zany a de ny contrat social mila apetraka basé am'lay population basé am'lay richesse-tsika ary basé amin'ny avenir eritreretintsika zay atrera de miproposé am'le hoe mametaka contrat social mametaka contrat social fondé amin'ny responsabilité collective sy ny durabilité io contrat social io zany mamaritra ao any nefa tsika ny garantir accès équitable amin'ny tany sy ny rano mbola tsy nigérer mihitsy ko hatramin'izao mbola tsisy fanjakana ny gérer rano zany zay ny problème atsika de akoatran'izay a mila contrat social io de ny exploitation des sources rehetrarehetra mila contrat social io ka tsy rehefa tafakatra eo laza de rehefa te hivarotra izy de amidimidy fotsiny le ray pirenena tsy misy consentement le vahoaka
mila contrat social koa zany hoe ahoana raha hivarotra amin'ny terrain ity inona dia marika tokony ale ivalidena le vente na le coopération amin'ny firenena lehibe tsy ratsy akory miara-miasa amin'ny tontolo zao fa rehefa tsy misy contrat social io a tranga ohatra ny visco dia nikadrainy sinoa ny PDG satria ny sinoa dia tsy manaiky mihitsy ny manao corruption amina gouvernement tany ivelany sady tsy manaiky exportation idéologie izy a tsy manaiky mihitsy ny émissaire hoe impliqué na zavatra fafa fantatsika hoe fa mivarotra ny ferna soalala tsika tamin'ny visco $100 na laza betsy tamin'izany andro zany dia ny sinoa vao mahita hoe misy zavatra fafa tonga dia kapoly mazava ny azy contrat social indépendamment azy mitondra eo dia misy contrat social mazava eo tsy azo mokitsahana fa itsika miankina amin'izay président le contrat tsaratsara resadresaka amin'ny Russie izy ohatra izay ny basé ny contrat tsara ny resaka amin'ny frantsay izay ny basé ny contrat fa tsy mitenir akory izy hoe ity vahoaka ity a ny tokony base ilay contrat zay le contrat social afarany dia ny environnement tsika zay en danger amintsika amin'ny teny zao à vitesse exponentielle mihitsy ny fandalintsika mialatsika eran'ny Madagasikara ary tsy misy soucie zany tonga rehetrarehetra fa zapam-boly satria rehefa niala tamin'ny banque mondiale dia ny fotoana no intervient tany amin'ny ENAM pour national d'administration dia tapa-kevitra hoe tsy tona makaizy dia intervention io fa aloha mandeha mamboly dia mahita an'le dégradation de l'environnement ianao zany dia tena miorooro mihitsy ny amin'le manisa orana ny ataonay isataona firy ny orana tamin'ity dia voavy ny orana dia mioty dia manisa orana zany hoe tsy motery zany eto amin'ny Madagasikara isainao le orana io fa ansuitrina zany zany statisticien de formation professionnelle izy io le orana fa miaina ndao tsika fa tsisy orana tamin'y raha io modèle iny raha noho izany zava-doza be maninina ao tatsika Madagasikara ka tsy mijery io raha mijery ty anao fietrentana zany Frantsa zany dia bâtiment be nefa anao mahita dia maitso daholo rehetrarehetra jerenao kevitra maitso daholo any Suisse zany tena maitso fa ny olona mietrentena ny dia mipotika ny environnement noho izany tsy maintsy miditra atsika any amin'ny secteur primaire anavotana Madagasikara à partir le contrat social satria 80% population secteur primaire 85% niveau primaire mazava be fa tsy maintsy activité primaire zany no priorisé dia zay no fa tsika mielargina ny assiette fiscale atsika dia misy base fiscale tsika eo dia miakatra ho azy pression fiscale zay tsika vaovaka manantena hoe miena ny action ny avy any ivelany mba actionnaire majoritaire tsika farafarasy 50% avy amintsika na 51% efa mba ahafahantsika manantena zay hoe raikitra ny ady Madagasikara atsika amin'izay foana zay izany raha jerena na population active dia population active fotsiny hoe 52% sans instruction raha jerena ny catégorie professionnelle dia 68% io no miasa amin'ny secteur primaire raha jerena atsika ny population active par niveau dia ny olona miasa amin'ny secteur primaire Madagasikara 60% sans instruction ary 0,5% ihany no mba nahita fianarana mandeha mamboly satria verina faratsy ny fambolena vokany rehefa nataon'ny stade ny analyse dia raha primaire mamboly vary dia 2 tonnes ny rendement à l'hectare raha secondaire mamboly vary jusqu'à 4 tonnes ny rendement anketiko près de menazy mamoaka an'io ary raha ohatra ka olona nianatra ny mamboly vary dia 6 tonnes ny rendement zavatra tokony ataontsika zany dia hoe ny atoravana ty rendement ty tsy le T2 mbola ampianarintsika andany andro efa nanandrana zany daholo mba ero rehetra ampianarina ny T2 tsy mety mikapita mihitsy izy le ranona tsisy 15 jours ihany raha manigasy ka raha omena zavatra tsara be izy anao misy manatra koveta afaka tapabola voafafy no le niveau d'instruction faible zany hoe processeur anao faible dia mazava be fa équivalent zay koa ny ramanao dia tsy mienregistre ny nanitsy anao ka ampianaranao zay zao fambolona vary maromana tsy ny ataoko fe vary maromaro anaka mihitsy gasy etrano nalefanao pampria raha volana roa volana lasa ndray hoe tsisy alo ihany verina fomban-drazana satria ancré ao anatin'ny T2 sy ny T3 le fomban-drazana hoe tsy hita zay maharatsy azy ary raha omenao azy le teknika ka mamboly 1 hectare izy ao zany hoe tokony 6 tonnes ny rendement ny besoin nefa 3 tonnes fotsiny ozy
Za tsy mbola hekitara tsony fa sasany eny zany boleko. Le sy mifasiny eny no ahenany satria besoin-ny 3 tonnes. Au lieu de mamboly le 1 hectare izy de mahazo 6 tonnes de misy cumul na richesse. Tsy mbola mana notion de cumul na gasy fa mbola mihaza sy mioty izy fa tsy mamboly. Ka raha mandeha makany anaty andro izy ka mahazo vorona raiky efa calculena aza mampianazy 3 andro dia tsy miasa izy 3 andro. Fa après 3e journée izy vao mampiheverina mihaza an'izay. Ka raha mampiasa gasy ianao mahazo contrat ivelany aty mitonatona ohatra ny ankapobeny eo a. Dia tsy miasa izy raha pisy dia maty ny commandinao ianao victime rehefa avao. Satria anazy zany tsy mieritreritra cumul izy fa hoe rehefa mahita sakafo efa milamina saina. Tsy mbola miasa koa ny gasy fa miasa. Tapakandro hariva izy tsy manao ninona maraina ihany izy no mihaza. Dia hariva izy tsy lailay morona arabe iny ary mandeha route nationale nazao. Ka 80% ny firesaka eo. Noho izany tsy maintsy tsika mitady modèle hafa fa namobiliser andreo araka ny teny banque mondiale hoe ny facteur de développement 60% avy amin'ny capital humain. Qualité ny ressources humaines zany no midéfinir ny développement. Ny 20% ihany avy amin'ny ressources naturelles zay efa ho lany ary ny 15% avy amin'ny infrastructure. Zany raha manao infrastructure ianao a dia 15% ihany ny chance hoe ahita impact eo. Fa rehefa ratsy ny qualité ressources humaines apetraka ao mpitao ngotany, apetraka ao hôpitaly manara-penitra na sekoly manara-penitra ny zaza ao anatin'io tsisy misasa. Afaka raha volana ihany hatrany dia miloko na nataona ny lokonao azy io dia lokon'ny ankizy amin'ny anazy zay. Noho izany ratsy ressources humaines io dia tsy maintsy mitady hevitsika hoe ahoana no hiaffectena ny olona nianatra makany amin'ny secteur primaire. Fa raha ny olona nianatra no affectentsika makany dia au bout de 4 mois mivary fa tsy 2 ans. 4 mois, 6 mois, au bout de 6 mois tsika zany fois 3 ny rendement. Raha izay no manipika atsika zay modèle zay a, modèle totototony ety vasiliantifia dia mazava hoe raha mikitiky ianao zany secteur primaire fotsiny dia mihetsika ho azy ny secteur secondaire ny transformation dia mihetsika ho azy ny secteur tertiaire amin'ny service ny transport. Noho izany raha voakitika ao ny base dia mihetsika daholo. Ny intervention tsika nefa aty amin'ny secteur tertiaire amin'ny ankapobeny dia tsy mihetsika mihitsy le primaire satria iny any ambany any. Fa raha voakitihana any ambany vao misy surproduction eo dia zay olona nianatra zany le mamboly. Ka raha nao recrutement tsika dia olona nianatra zany tokony atosika damina zay mamboly ana tsara rendement. Dia mampiasa teknologie moderne zao fa rehetra olona rehetra condition tsy akandoavy keo hietsa le olona nianatra fa mirecruter tsara izy. Isaka mampiasa hectare izy dia mirecruter tsara izy. Tsy mampiasa hectare dia mirecruter tsara. Raha misy 3 millions d'hectares au Madagascar azo ambolena raha pitso sika veutira hoe misy création d'emploi 3 millions raha afaka pitso. Dia mihita le base fiscale satria lasa formaliser secteur primaire. Le 95% eo a lasa mandohetra obligé ampolaka. Dia amin'izay fotoan'izay afaka mirandra service public amizay fanjakana hoe ho any amin'ny hôpitaly ianao efa any anaranao reto ny droitnao. Ho any amin'ny sekoly zanakao efa reto ny droitnao satria nao mandohetra. Fa ny gasy no mihetsy iny fotsiny fa izy tsy mandohetra satria fanjakana tsy capable mampandohetra ny gasy. Dia ny fomba ahafahana mampandohetra ny gasy zany kitianao secteur primaire fa tsy mitodika any amin'le gasy 80% ianao fa mitodika any amin'ny olona nianatra araka ty modèle ty hoe reto ny impact amin'ny secteur primaire tafantatra 34% ny croissance en PIB ny any amin'ny secteur secondaire misy pourcentage ambony be daholo ny croissance rehefa manipulé ny modèle io. Ary any amin'ny secteur tertiaire dia miazakazaka be ny croissance au bout d'un an 2 ans tsika zany a efa mba mahita mangirana tsara io amin'ny resaka toekarena. Noho izany ataotsika hiverinamboly. Ndao valorisersika ny tanitsika dia andaotsika nianatra no hiankadre ny rehetra olona rehetra fa nanandrana ny baheura rehetrarehetra fa esaiky daholo. Zay ny historique zany hoe omenao zezika izy anidiny ny tsena, omenao masomboly izy hoaniny. Tsy ho tavavoaka mihitsy zany tsika mizara masomboly daholo ny adra etsy isakara be dia be hita any ambanivohitra any. Tonga mizara zanakazo eo le projet reny. Fa misy projet mizara zanakazo. Mbola tsy tapitra ao ny fizarana efa misy mivatra manokony anazy tsika aty. Raha hividy ianao zany satria gratuit izy avetsy
dia amidy mora be zeto dia maka fotsiny ny zay manam-bola zay zava-misy ny zany tsy réussir mihitsy io a raha mbola resy olona resy nantenainao fa mila maka toerana ambonimbony tsika zany mametraka an'le fomba fitenenana misy tany misy minina io miaraka amin'ny akoho tsika ohatra hiteteny tany io tsy hoe mahafinaritra koa ny baby akoho fa mba tsy ampipoka an'le minina obligenao mandray andraikitra mibaby an'le akoho c'est pas pour plaisir ny babenan'le akoho fa pour vous produire mandraisa andraikitra mba ahafahana miaraka tsika fa raha le akoho zany maveranao mantsika le minina eo dia mipoka le izy tsy malala akory ary mipoka io zany voaka malagasy tsy malala akory hitondra anazy makany amin'ny loza le comportement io mba mailala eno dia ndao isan'izay anavitra fa tsy isan'izay voavotana zay ny tetezany faritra hoe ianareo fa isan'izay voavotana sa isan'izay anavitra fa raha isan'izay voavotana nareo dia klaseny fotsiny anatin'ilay votana ty izay ao anatin'io zay zany mametraka zay ihany votana fa tsy anavitra dia zay zany tsy miady aman'olona satria zay tsy mieritreritra ny hiady aman'olona fa dia hoe anavitra ka tsy mety manana conscience mihitsy le olona anavitra atao akory fa mitady an'le olona zay mahatonga ny mitady an'le agent de changement ndray atongarana amin'ny fanovandrafo to dia darana tena vrai agent de changement sinon a ny boky lety fotsiny tsika tsisy farana i problème antsika io noho izany tsy zao tontolo zao na rementsika tsiny rehefa tsy hanao tsika satria ny définition ny indépendance tsy hoe alaina any amposin'ny la France koa aiza ny indépendance nay aiza ny indépendance nay hoe alaitsika ny firenena lehibe dia tsika mba mieritreritra ampiady biby dia tsika ny fairana ampiady alengeda dia mieritreritsika hoe hiady alengeda teny tsy anaka alengeda dia théorie définition d'indépendance araka ny tenin'ny Bertalan Fisy Edgar Morin frantsay dia l'indépendance externe bien être est un résultat de la dépendance mutuelle de ces parties rehefa tsy mampiankiny tsika tompoko aza mieritreritra zany azo indépendance fa anjaratsika no fampiankina ny israeliana raha mamoaka vola impita ambe folo mifindra tanana ny vola vao mivoaka amin'ny arom-pirenena ny gasy raha mamoaka vola ao an-tsena makaiza ny vola ny akanjonao tsy gasy solomasonao tsy gasy kiraronao tsy gasy kasiketinao tsy gasy poketanao tsy gasy makaiza zany le vola tsy miankina amin'ny gasy ny antsika anjara am'mpitona zany ny créer ny interaction io a dia arakaraky ny degré ny interaction io antsoina hoe indépendance rehefa tsisy interaction gasy dia tsy misy indépendance zany ao raha mijery anao tsy mananaty statistique na commerce intérieur tsika extérieur eny nanatsika fa tsika tsy malala io tsaramasin'ny olo dako firy nakany tamatavy tsika tsy malala io varonavatra zaka firy lasany toliary tsisy an'izay statistique zao tsy malala ny dépendance antaratsika zany tsika dia normal atsika raha ohatra ka tsy fampiankina dia mety atsika amin'ny aniverina tsy lozika rehefa miady amin'ny mpivady miditra am'mprenavokotany araha mbola me mafimafy miady mety ho lasany aza le vady tsy lozika fa raha ohatra ka miavana mpivady tsy hiditra mihitsy miprenavokotany tsy ho tafiditra mihitsy ny commune noho izany isika ny mamaly problème amin'ny alalan'ny création na interaction entre atsika rehefa me mafy délivré d'interaction io a dia manomboka mahana assurance tsika hoe mahavery tena fa zay théorie fa tsy isan'andro tsika dia icompabiliser ny olona hoe nareo responsable do iady amboletsy fa zareo responsable amin'ny fahavoazy atsika fa tsika tsy responsable mihitsy géopolitiquement zany dia anjaratsika no micréer an'io zay tsika va considéré ny olona fa raha mbola zazy ianao miala ao an-trano ka tsy mampidibola ndray aman-dreny tena ho dia la midimy tsy soa zany fa manomboka ampidibola ianao dia ozy izy hoe ampiry raha mody dia mampidibola be dehibe ianao a efa manomboka manampy tamy izy mody zay anao lojika mpiainany zany ny zany tsisy amperatsika zany ao fa rehefa tsy prendre responsabilité tsika ho an'ny Madagasikara dia aza mametsiny la France aza mametsiny ny Russie aza mametsiny ny Chine fa zareo koa mba mitady vola ohatra tsika zay fiainana zao tontolo zao ka raha créatsika ny indépendance satria raha jerevatsika ny tantara zao tontolo zao dia simple kely zay mandoa vola no mibaiko zay namoaka vola tamin'ny
Première guerre mondiale namoaka des solutions ny traité de Versailles. Japon, États-Unis, France, etc. Zay namoaka vola tamin'ny deuxième guerre mondiale ka nanjesy no namoaka ny résolution ny Nations Unies. C'est plus simple kely izy. Raha fivoriam-pianakaviana atao cotisation fa hividy jus fa mafana dia ty paty. Zay zavatazotsika rehefa avy eo. Maka vola atao mahazo cotisation, maka atao mahazo, tonga atao tsy nanome vola izy, izy raha tsika hividy jus. Mazava. Izany aza manatena minina rehefa tsy nandoa vola fa irakiraka ndany matsaka. Dia zay sika lazay fotsiny zoe zao tontolo zao ao anatin'ny guerre rehetrarehetra dia zay nandresy tao anatin'ny guerre mamoaka ny solution satria géopolitique dia deux mots fotsiny intérêt rapport de force. Dia aza manofinofy hitady pampasosy international hoe izy zany mety mba hanampy anay ny firenena ity satria zay niady tamin'ity dia aloha zay araka amin'ity. Tsy vahaolan'olo dehibe zany hoe anangana tokantrano ianao efa mieritreritra hoe nareo zany miaraka amin'izy miaraka marafosiny sa miaraka miray aman-dreny zay hoe mpanangana tokantrano. Tsy possible zany raha manao choix normal ianao anangana tokantrano satria ny cycle systémique araka fanazavana Robert Philippine aty dia simple kely fa tontolo zao. Là on entame le système en équilibre. Les croissances différentielles de la puissance, samy mandeha mitady volany, dia samy misy mahita kely, misy mahita betsaka. Dia avy eo tsy maintsy zaraina ny fahefana. Dia zay manam-bola no mitantana ny trésorier any amin'ny fianakaviana. Ara standard zay ho antsika rehetra. Sady anao amelaka trésorier olona tsisy vola. Tsy maintsy zay manambana-bola anaty fianakaviana ny trésorier. Aleo izy mitantam-bola. Misy confiance izy taleo azy ao. Dia raika miady, dia avy eo alamina l'izy, dia milamina ny tany, dia samy mandeha mitady vola ndray, tonga fivoriam-pianakaviana amin'ny herintaona, mitondra katikati le izy. Ahoana mbola sana hoe budget ahikaka izy. Mikarataka zay rehetra. Izany lôjika naturelle fotsiny izy maha-olombelona lôjika humaine izy hoe rehefa manana moyen ndray zany izy tonga anatin'ny fivoriana, miara-manaiky tsika rehetra hoe tsy samy todikany koa raha zany kely izy ny ratsy. Fa lôjika géopolitique zany dia tsotra. Atao mana reo sakafo, atao ambany ato sala anaovantsika fety, vonona daholo ny sakafo, za mijery tele eo ambony. Tonga ny amin'ny 12 iandro enana reo sahina. Iandro sahina. Dia tsy mahazo manofinofy tsika manomboka androany fa mila réaliste hoe tsy afaka ny andro zany tsika raha miandry laza fa izy nantokony sakafo anao. Zay zao tontolo zao. Raha mba te hibaiko zany andoantsika mba metraka mpitondra. Fa zavatra mitrango Madagasikara inimaginable. Nareo mahita an'izany hoe antsoina député anankiray zay ato 67. Fa tena ino ao ny antsoinao anahy? Eo fotsiny ianao izy. Zareo hoe tovavy reo. Ino ao ary? Fahatelo zao izy. Fahatelo ve araka tsy mba noteny manitonitiny. Tsy azonao misy le resaka izy. Misy vazaza eo izy makany eo ary. Vous avez besoin d'argent? Ok, na pick-up ray. Verina avy any voarampitarika daholo mitatra dia rakofany akanjo izy. Mivarotra vitaniny. Zany zareo nahazo ny anavarotra. Sanatry sanatry avy nataranankareo tafaray amin'izany. Fa alika zany zao no mivady ny gasy. Tany amin'ny faritra misy anay satria izay mivady mamonjy fahoriana matetika. Ray andro zay tonga aloha mbola mpanasana ny razana amin'ny fianakaviana. Dia nandeha ny avelatra iny ny akanjo fanaovana azy. Tsisy akanjo tao, tsisy araka propagande no nampiakanjonao an'ilay razana. Dia solika eo ilay t-shirt io miaraka amin'ny. Dia teo mampimehy antsika izy. Fa izay mahita ny réalité zany raha misy conscience ihany tsy vitanay ty zavatra. Raha vitanay topitsy andeha zay kilomètre. C'est pas possible. Mitety a Madagasikara mezan'ny olona moa izy amin'ny ankapobeny fa za ty avantatra Madagasikara. Mitety a Madagasikara zay impossible nigérena Madagasikara raha tsy misy décentralisation. Impossible tsy gouvernable mihitsy Madagasikara amin'ny système administratif ray manontolo tsy possible. Ary tsy mahita olona manana qualité tsy intègre, honnête, compétent etc. Modikodina eo fotsiny problème. Tsy ho aminahy zany nanao boka zavatra ty fa raha izaho manokana ny antaninareo amin'ny mathématicienne anahy
mianatra matematika dia informatika, connaissance sociale sy administration publique. Amin'ny malaza anazy zany tsy mahatsiaro mahita fahafinaretana manao ny zavatra ty. Fa araky ny teny ohabolana tavaratra zay. Tonga tany dia nisy ray aman-dreny tavaratra zay ty zavatra ataonao ty misy laza ohatrany elika momana manotony zaza. Sady miaritra amin'ny maimbo anao nefa tsy voky. Zay le ohabolana. Zany teny amiko izy hoe tsisy vola azonao ny amty zavatra ty nefa anao mbola hopaina atao iny miaraka an'ity maimbo rehetrarehetra ty. Efa tehitarina amana zay hoe ntaora satria zay tsy mahay manamboatra olona na ray azy. Ny tsy fahatakarana izay fanamboarana olona zay mila olona Madagasikara. So dia misy ray eto raha misy ray eto ka raha esaka ny distrika safedy zany 120 personnes. Zay 120 personnes zay ve dia tsy afaka ananga raha ohatra ny États-Unis izy le père de la nation efa valavina zany maire de la nation. Tsy ho hitantsika be zay sa tena confirmentsika 100% fa ratsy. So dia mbola mba misy olona tia fa miteny Betsileo hoe zay mitovy roa lamina ce qui se ressemble s'assemble. Izany raha mitovy adalàna amin'ny anareo dao iaraka. Raha ny taona koa efa miatra 50 taona efa tsy nitady reno zay tsy hita tsony. Fa mijery le réalité sur le terrain anao hoe ty certa propagande le devenana olona efa mahontsa ihany anao hoe ty olona ty tsy nandalo zany atao hoe bonheur zany koa teo amin'ny fiainana ray mihitsy azy. Fa misofra ny injustice ao Madagasikara indescriptible. Tsy tanao tsoa zay décrivena an'ilay injustice ao anatin'ny firenentsika. Dia zay mahatonga anay na dia ampiry arenareo vadiko. Miala vetsy zay dia mandeha satria district villanay rehefa miala vetsy zay miditra tonga avy dia rehefa ny district au visité le zay mitotale 570 km eo. Eo amin'ny 2 mois eo zay nanaovany ny voyage io. Fa araky le tenena teo hafa ny présentation ataon'izay mba hiconscientisena manaka. So dia misy olona ray any be roro fa tsisy mafantatsika hoe any le olona. Dia so dia misy olona ray any akazo avy fa tany mbola tsy ary hitako mihitsy zany. Fa nefa tsy misy adiavy ilay olona io satria ny théorie dia milaza fa après ny fanazavana procédure de changement dia tsy maintsy mitady agent de changement. Raha hitanay reo agent de changement dia possible ny environnement de changement. Raha tsy hitanay moa reo atao akoho fa ny antony nanaovanay politique dia ny analyse nareo matozy rosinay rafidina rivo. Zay ny anetanana anareo satria ny akamaroanay ato dia tsisy mpanao politique au début. Fa ny analyse nareo matozy rosinay rafidina rivo ao banque mondiale satria miara-miasa tao zay rehefa nono retraite izy dia nipaseny taminay ilainao tindra ihany tany. Entina aminany angamba tsy fantatra. Ity ny analyse systémographique ny interaction sociale au Madagascar. Raha ty araka ny pouvoir anao ka ty resana président, il faut être journaliste na mpanao politique. Tsy manana accès amin'ny pouvoir central mitôka universitaire. Tsisy miaina io ao. Ny élu, tsisy miaina. Société civile, tsisy miaina. Groupement de paysans, tsisy miaina. Zany rehetra zany tsisy miaina daholo. Fa raha tianao henony ianao dia tsy maintsy manao politique. Dia rehefa nahita ny cercle izy zay hoe io analyse systémographique izy zay dia hoe dao zany manao politique na tsy mety amintsika aby zavatra. Satria tsisy afaka miaina anao efa misokatra kely zany le lalana na dia efa miditra koja ihany aza matetika. Efa misy lalana kely misy herika kely satria za efa nigara tamin'ny 2013. Zao ihany foto-kevitra amin'izany tamin'izay. Dia misy herika kely zany ianao raha journaliste ny problème fotsy zany journaliste tsy hanao politique. Dia tsy afaka hitondra an'io fa tsy maintsy hivadika mpanao politique izy dia problème hafa ndraiky. Fa ny parti politique zany mba manana accès ny niveau rehetrarehetra io. Zay mahatonga anay zany nanao an'izao étape zao hoe raha nanao politique izay dia tsy fitiavana hoe fa teo président nany akazo anaovako amin'izany mbola tsy eritrereto fa tsy mieritreritra koa ary aho président mandrakaloha fa atao fotsiny izy ity dia rassemblement citoyen responsable valeur anay complémentarité consensualité neutralité religieuse et ethnique ary partage de responsabilité. Raha nanomboka ty atsika tsisy cérémonie religieuse satria ilainay islam, ilainay kristiana, ilainay mpanjara-poman-drazana.
sao dia very agent de changement ovaintsika le administration efa ialansika am'izay ty mivavaka isaky mandroaka devoly isaky mibrao ty ohatrany hoe mitondra devoly de mijanona am'ty latabatra ty le devoly apetraky le tora teo aloha de ampidirina ato ambany azy le devoly de ty latabatra ty mikofokoana eo androana devoly fa izay a de ametraka amin'ny neutre ny teny vis-à-vis de la religion valeur anniversaire zay ka io no mahatonga anay a nanao politika dia nametraka idéologie zay hoe consciencisme ny tanjona zany de nanerena ny consciencisme na ny fiarahamonina malagasy hoe natainao mivadika aza sisy mangala conscience zany mety sisy tainao mitso zao na misy ary sisy angala fa vanena valeur ny tainao amy téléphone amizay zao karaha téléphone latsaka aza mety sisy mangala na adino amy restaurant aza loha sa mangina jerena fa everina fa misy andriamanitra conscience zany atapoloha ary aleo anjena ombo masika toy zay ingénieur tiako tsisy ombo masika tso zao fa manao misazao culturel zay le aleo ndray enjena moto toy zay ingénieur tiako misaly raha tava veritsika le consciencisme fa zay idéologie universelle hoe société consciencieuse zay objectif final de rehefa mametraka idéologie de mametraka lalàntsika zay vao manahaka ny institution zay vao mamoaka programme hoe tiany programme atongava am'le consciencisme amin'ny ankapobeny mantsy ampanao politika rehetra de ty programme ty lazay fa projet de société c'est faux ny projet d'hôpital zany hôpital ny résultat projet d'école école ny résultat projet de société zany ino ny résultat société fa tsy hôpital manarapenitra satria ny programme entina ho atongavana am'le société fotsiny fa ny projet de société de projet entina manangana société zay no atao hoe idéologie izay no mahatonga ny hoe socialisme capitalisme communisme consciencisme satria le société eritreretinao apetraka no projet de société nao fa afahana manatratran'ina de mametraka fotsiny anao hoe droit ina zany karaha libéralisme ny idéologienao eo ametraka lalàna anao atongavana am'izany de lalàna ny forcer ny institution rehetrarehetra ametraka programme satria apalipirany lalàna ny constitution no ametrahana hoe mila institution ohatra ny tabligième république zao a tolom-pivotana de finan-kevitra faratapy ny tolom-pivotana ny institution de manana mission zany iny makany le tolom-pivotana ny rehetratsika tabligième république fotsiny a socialisme hoe fanana ny ambonana de oleviny tanany le fanana ny ambonana tsika tsany miakakely satria ambonana ny anversa no nandraisaka afrikanazy ko satria ambonana io de samy mitotra ambony zany hoe tsy tonga tsy tafitatra anaty programme zany a ta programme d'éducation hoe inona ilay socialisme fa raha voazava tany izy hoe dictateur socialisme de tsy mitondra nodiny tam'izany am'izany fa raha jerevanareo statistique manana fanaka tamin'ny géorépublique zao no ray mandeha teo aloha na nalaina tany amin'ny branpanjakana na nalaina tany amin'ny sekoly na nalaina tany université na nalaina tany amin'ny hôpital de mitoy le culture manapitoka ampiavina ka raha de efa zavatra nareo amin'ny hôpital gasy any il faut faire attention fa mety le docteur lasa tompony zavatra misy zany a fa efa lamody zany raha miditra hôtely aza ny gasy de batainao serveta de batainao ny lasa fina naturel amitsika zay zavatra zay vokatsy ny fanabeara io idéologie io zany a zay any mamaritra politique générale de l'état de zay vao mivoaka mission any ministère zay vao mivoaka ny programme ny direction générale zay vao mivoaka sous programme ny direction zay vao mivoaka ny activité any service eto amitsika nefa na ministre ary manao activité nefa raha na ministre zany tsy tokony anao activité mihitsy activité zany au niveau service karaha lasa manao service président lasa manao service dika zay tsisy politique générale ao tsisy idéologie mazava azy tsisy sous programme tsisy programme de tsy misy mission fa raha metratsika mission any ministère any éducation ohatra de éducation pour tous de aveo a miditra programme tsika de misy programme be lehibe ao anaty ministère de l'éducation misy direction générale ao a miandraika fampitaovana ohatra de ao anaty direction fampitaovana mizara be lehibe le fitaovana rehefa aveo ty ndray fampitaovana resaka trano ty fampitaovana resaka meuble ty fampitaovana resaka kit scolaire ty fampitaovana zavatra hafa de venan'izay hoe mizara ny service ianareo zany anaty kit scolaire ianareo ndray mandraikitra kitapo zay mandraikitra stylo de mizarazara eto amitsika na ministre tonga de kitabo io resahana
tokony resaka dabe mihitsy ministra. Raha ministra tonga de fampianarana miopitrondro ny resahana. Tsy tokony resaka fampianarana raha fokotany amintsika 20 000 fokotany. Raha iteto fokotany zany ministra ampianarana miopitrondro de mazava be 20 000 fokotany. Il faut combien de temps zany? Raha vita fokotany ray isan'andro izy 360 fokotany amin'ny année, ça fait 1800 fokotany ao anaty 5 ans. De nefa izy 18 000 fokotany, il faut 10 ans zany, 10%, 50 ans pouvoir zany, zay vao mahay miopitrondro gasy. Zay no mety amin'ny bazarany atao hoe service direction ary direction générale manaraka zay lojika zay. Zay no hitantsika amin'ny Madagasikara. Tapitra ny anjara fitenenako satria zay ny fotoana nomena anahy. Raha ampiezina zany de mila manangana mémoire collective sika. Ary resahana keo installer une mémoire collective, instaurer un système approprié à cette mémoire, fonder un contrat social. Zay zavatra tsy maintsy ataontsika. Sinon de mamaly an'izay abdodiofa. Rehefa niresaky ny tapanao gazety hoe zay l'habitude de dire, zay gouverner dans la douleur. Zay passer mon temps à faire des ajustements. Iajustena kely, ekitera kely, lany ampetritsika fa raha zany abdodiofa zany de exemple amin'ny fahaizana. Taty Afrique, fa nanao aveo izy hoe zay gouverner dans la douleur. Ny zany any tonga atsika io zany tsy ampitotely hoe tsisy douleur. Raha ny capacité-ny ampitotely. Ny zany zay mitondra eo zany izay tsy anekenay. Raha toana zay ndany moa prime ministre. Manao Stéphane en condition. Ny zany tsy hita prime ministre mihitsy zay. Président reste, prime ministre reste, zay no problème. Maika ma président dimy no akaikinao. Iendasa zay rehetra. De raha zay nomination, de samy manana ny quotany any gouvernement, divisé par 6 any gouvernement. Inona ny capacité anao nova administration anatin'izany fa administration le problème. Zéro. Iaza mametsiny ray ohatra hoe ravinavina moa tsy zay. Atao anaty. Théorie fotsiny le arahana. Tsy maintsy installer tsika mémoire collective, raha tsy vitatsika ny installer an'io, il y aura des résistances partout. Des résistances au changement, io ny problème ngezina indrindra. De miverina foana de manao sitika fotsiny. Efa miandry zany tsika zany résistance manaraka. Efa mampanantena anareo zany zahay. Zay ihany promesse azo atao hoe tsy tafavoaka. Tsy fankalana izany zany, tsy ny président io ny problème anay. Zay tsy manana problème anamizy anay. Théorie fotsiny le arahanay zavatra ny président tena taminareo teo tsy misy anarina ray azy. Fa mba nianatra ny fotsiny de azavaina de mba mianatra zay ao anatin'izy hoe araky teo-bolana tavarotra teo. Mampiaraka aminay anareo. Tenenay zany araky ny teny tany avaratra tany de hoe ianareo ty alika homana malotonjaza. Sady tsy voky miaritra amin'ny farafaratsy zany raha bedibe le quantité de voky ianao na hiaritra amin'ny ohatrany mahazaka ny politika atsika. Izy reo mihinana de zaka ny maimbo. Irenana nefa sady tsy mihinana no tsy mahazaka maimbo de aleonay makasisina. Mila anareo zay tompo. Tsy anavahana zany izy zany io. Fa zahay amin'ny organiser zay zavatra zao tsisy mifankafantana raha tsy anavahana. Mbola tsisy mifampiona zay io eto zay. Aianao le tsolo, aianao le ano, aianao le ano sy digitalisé le RCR, plateforme digitale no fampitolana eo anatin'io. Zay koa tsy manao réunion zany hoe atao ivory tsisy zany ao. Samy sahirana amin'ny asa ny RCR rehetra de mpivoaka amina daholo. Alina zay vao miasa amin'ny RCR. Ny ato am'izay mombelom-badina zany. Est-ce qu'on a le choix? Non. Tsy manan-tsafidy zay de zay no mahatonga anay hoe raha ijerevantsika ny tantara efa misy io tsy mitavaroaka zany Madagasikara raha tsy anareo mihitsy. Zaho mbola rehefa vita manany any diaspora rehefa tonga Madagasikara, nareo le vao mafy aminazy ty. Fa hoana sisy, zay ao zavatra maimbo ato. Zay le lasopy amin'ny fanalepaka sa pasy. Fa nareo tonga avy any mahita le bisikileta tsy varana tamiko anaty transport, misy moto mitsofoka tamiko. Zay tsy mahay manisaka accélérateur samy ray azy tsara. Baibay. Ary raha mandona olo ianao, na ianao ary voadona de ianao diso. Tonga ihany postaly polisy efa namany egana. De polisy koa mitady vola. Efa miomana ianao zany amin'ny stress rehetrarehetra, miaraka amin'ny embouteillage. Zay efa zatra. Efa immunisé zay presque. Izany raha masikatrareo eto. Raha marina ihany zavatra ny teneny. Dao masovena ny Madagasikara.
asa izany jerenareo manaka ndraiky fa maolombelona mako zay natongavantsika eto hoe nitao indina hevitra izany fampandrosoana amin'ny Madagasikara. So la bese kusula Di Australian Pak Serta Presiden Kazakistan diusung di sakapsika atau dia buatisan di Latavasa di atau sika Kazakistan konservasi apa itu sebenarnya soal kasih Saya farà fita yang pas yang kata dulunya menawan di